Eny ary, faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy eto amin'ny gardien de la révolution sy ny pejy RGL moa zany no pejy anaparitahana an'izy ity a. Mbola ho avy ny fotoana zay andehanany amin'ny web radio zay vao mitsangana dia ho hita eo ihany ho antsika miparitaka manerana an'izao tontolo zao. Androany no fotoana izay fanarahantsika isaky ny asabotsy hariva ilay fandarana zay efa fanarakareo isan-kerinandro le atao hoe carte sur table. Arak'izay anarany zay moa hoe carte sur table dia hoe aoka hazava ny resaka, fomba fiteny hoe andao hanao carte sur table, zany hoe tsisy zavatra miafinafina eto, tsy misy miolakolaka fa de mahitsy ialana tsiny sahady ho an'ny sofina zay mety ho sahirakirana ny miaino azy, fa izay no antony ary zaho moa de tsy sasatra misaotra ny gay Mark Zuckerberg so fa nisy an'itony fitaovana itony fa mba afaka mba maneho hevitra ny citoyen tsotra ohatranay fa ny any amin'ny canal de communication efa somary muselé ihany hoy zay ny sasany ka de rarotina zany ny zavatra ohatran'itony. Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny pejy, miarahaba koa ny Mostanina zay miaraka manentana amiko eto zay ataon'ny mpiara-miasa ataon'ny gardien de la révolution, ao ny namana mpikambana ao ambadiky ny rideau zao fitenenana miara-miasa. Fa ny delebe indrindra de fatsika mandray ny vahiny, atao hoe vahiny moa izy androany fa tsy ho vahiny intsony izy aorianao fa efa miara-miasa akaiky amin'ity tolona iramanina ity de ny tanindrazana zany ny firenentsika zay samy tompontsika tsara mareny zay. Tsy de kely zay mantsy satria misy sasany ohatran'ny tady eritreritra hoe misy manana monopole manokana am'le firenena fa ohatrany hoe tsika ve zany en second plan, mitovy daholo tsika samy zanakin'io firenena io a ka manana didy sy manana andraikitra tsy afaky hipetrapetraka fotsiny. Raha ny décalage horaire misy amintsika zao sy izy any Amerika de be de be fa de tena isaorana be de be azy am'fandavatena nanaiky ho vahintsika am'izao hariva moa ty amintsika hoany anazy atoandro fa tsy diso de ometsika azy fitenenana ilazany momba azy hoe izy a aiza ho aiza tsy teny koa ray zany misy azy fa hoe ny cadre sy ny sehatra efa niasany mba ahafahan'ny mpiaino sy mpanaraka antsika se situer ao anatin'izay de faly miarabanao tompoko. Makasitraka pasteur, ny anarana moa zany reto amin'ny Facebook de hoe Adelra fa no mbarako ny a de ingénieur agronome, nianatra niasa tao Madagasikara tao amin'ny école supérieure des sciences agronomiques no nianatra no nivoaka. Rehefa avy nianatra de nahazo bourse tamin'ny USAID de nianatra zany a telo taona tany Amerika de nahazo diplôme na master na vulgarisation agricole. Raha vao hoe vulgarisation agricole manko de ohatrany hoe mampalahelo le diplôme fa tsy fantatry ny olona de ny olona manao vulgarisation agricole de misy manana PhD, zay vao raha tsy manana niveau de master zany tsy manao vulgarisation agricole amin'ny américaine ary ny vulgarisation agricole de vulgarisation rehetrarehetra mantsy dia mitambatra amin'ny université d'État. Zay zany zavatra anankiray ngeza be. Rehefa avy nianatra taty Amerika de niverina tany Madagasikara, nanohy vao vita ny fianarana de nody ary tafiditra niasa tao amin'ny USAID Madagasikara, sady niasa tao amin'ny USAID nanohy ny asa fanaoko teo amin'ny fampandrosoana niaraka tamina ONG de nanao encadrement mentoring andreo le zandry-zanaka zany, zao fomba fanaovana raharaha, zao fomba fiasa. Rehefa zay ako ny de tsy nanana olana be de be ato Madagasikara satria velo be, zay zany le filaza azy hoe tsy azo contrôlena, c'est pas tellement hoe tsy azo contrôlena fa misy zavatra be de be tsy neken'ny saiko ary rehefa tsy eken'ny saiko de lafo fotsiny zao. De voatery zany nivoaka Madagasikara, nanao investissement be de be ato Madagasikara fa allo apetraka hoe nanao investissement be fa tsy tafitako.
Ny tsy natafitana azy be dia be ny antony fa izay aloha noho izy atao Madagasikara zany nanao ny natao hoe business season value center, nanao évaluation des opportunités d'affaires avec purpose, business with purpose. Ny zavatra rehetrarehetra natsangako sy novelomiko dia nametrahako hoe rehefa manao zavatra eto Madagasikara izaho dia tsy maintsy manao ary mijery manokana ny tombotsoa amboniny tantsaha sy ny tontolo ambanivohitra. Zaho zany vao tery manao asa fanairana, manao sady manao ilay asa matoktao ihany fa tena atao ngeza be izao dia manao fikarohana momba ny atao hoe responsible sovereign lending and borrowing. Ireo fampindramam-bola sy fisamboram-bolam-panjakana tompon'andraikitra. Ary manao fizahana manokana momba ny atao hoe déclarifications, ireo ilay lazaintsika hoe kleptokrasia, state capture, dia manao an'izay ny asako izany. Ia, saotra indrindra tompoko, mankasitraka anao ny laza mombamomba anao mba ahafantaran'ny mpanaraka antsika eto. Tonga dia ny vavany ngamba no horesahana amin'izao fotoana izao moa dia malaza be ny momban'ny resaka hoe angovo ao Madagasikara, ary iaraha mahalala fa io no motif nampiasain'ny Gen Z nanetsehana ny tolom-bahoaka, na nampiasain'ny Baba sy Clémence ary Lily tamin'ilay bidon jaune misymboliser ny fahorian'ny malagasy amin'ny tinady sy ilainy andavanandro. Ino zany nanetsehana azy fa itsika miara-malala fa efa lalipaka ilay fahoriana fa ino no atao hoe nafenony kapoaka nga azo lazana azy. Zavatra tsikaritra nefany tonga dia manao dingan-dava hoe rehefa tonga ilay fitondrana amin'izao, za tsy teny hoe fanavaozana satria amiko tsy fanavaozana mihitsy ny zavatra misy amin'izao, fa tonga ilay fitondrana amin'izao satria amiko changement de régime no misy, dia toa tsy vaindohan-draharaha intsony iny zavatra mitolomana teny an-kianja iny fa lasa mivadika fizarana seza, fizarana andraikitra, misy zavatra be dia be mipoitra amin'izao, lasa hatramin'ny fitaovam-piadiana ara zao ny resaka gaga be hoe zay ve zany zao no mahamaika ao Madagasikara amin'izao anohanana zao dia ny basy no arangaranga mahalasa saina kely ihany. Dia zay zany nanana eritreritra hoe andao averina any amin'ilay tena maharary an'ilay gasy ny resaka, dia io resaka angovo io. Ary manoloana an'izay indrindra ary tsika eto amin'ny GDRR moa io mosy dia nivoina atao hoe fiandrianam-pirenena, souveraineté tsika zany hoe mahasarotiny atsika ny fiandriana ny firenentsika amin'ny harena atsika. Io aloha voalohany saro-piaro amin'ny fananany mba tsy ho ataon'ny olona tantely hafan-drakotra, indrindrandrindra ireo vahiny zay manararaotra ny faiblesse ny administration sy ny gouvernance, dia anisany anatin'ny ady amin'ny souveraineté zany fa tsy hoe resaka hoe toy ny fahafantatry ny olona ihany. Ka izay ny antony nanaovantsika telo hevitra ty androany. Ka eto zany tonga dia fanontaniana apetrako amin'ny vahintsika eto hoe ahoana ny fahitanao an'ity toetra raha ty hoe tsika ve zany ohatra zao jirama sy ny resaka arenan-kibon'tany tena marina ve ny filazan'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao fa tsy afa-miala amin'ireo rafitra misy teo alohantsika, zay ny filazan'zareo raha zay midiny robinet, tsy afaka miala amin'ny ahoana ny statut ny jirama zay anisan'ny voizinao mafy mihitsy amin'izao fotoana izao, tsisy miresaka ntsony izy io fa ohatra ny miodikodina ny resaka. Inona ny tena marina amin'izy io ianao mahafehan'ny olo hevitra io, ka zay nanasana ianao amin'ity hariva ity hoe andao averina vahoaka malagasy le tena anton-dresaka mba tsy ho takona politika sy miaramila sy zavatra hafa ny tena fototra olana. Eny tompoko. Rehefa miresaka jirama sika dia tsara angamba raha ohatra averina ilay izy hoe
angovo sy aratra, politique sectorielle de l'énergie et de l'électrification. Zay no tsara miloana azy. Ny zavatra tsy hazavaina malagasy dia misy ny atao hoe chaîne de valeur de l'énergie et les considérations politiques de l'énergie. Ny chaîne de valeur de l'énergie zany dia mijery hoe inona ny loharanonao nangovo dia ahoana ny fanodonana an'ilay angovo ho lasa aratra, dia ahoana no fitanterana an'iny aratra iny ka avy any amin'ny famokarana tonga any amin'ny mpanjifa. Zay zany lalan'izay. Misy teboka be dia elanelan'izay fa zay natao chaîne de valeur de l'énergie. Tsy resahana ihany koa zany en terme de politique nationale natao hoe angovo sy aratra ny tompoko. Dia miantoka indrindra ny atao hoe sécurité énergétique sy ny souveraineté énergétique. Ireo zavatra ireo dia zavatra anankiroa samihafa be. Sécurité énergétique dia ozy izy hoe zahay dia afaka mamaky angovo sy aratra ho an'ny vahoakanay. Zavatra tsy lazaina malagasy koa dia hoe souveraineté énergétique dia ianao ao anatinao no manentana ny loharanon'angovo ahafahanao maka an'ilay angovo tonga aratra na fampiasana hafa. Tsy voatery ho aratra ny fampiasana angovo. Ohatra fotsiny izao hoe rehefa ohatra tsika hiresaka angovo entina tômôbila, angovo entina andrahoana, angovo entina mamboly, angovo entina mampiasa an'ireny fitaovam-pitaterana samihafa ireny. Izany rehetrarehetra zany tsy tantarainantsika malagasy. Ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao dia hoe iva dia iva le angovo sy aratra ahafahana mamaly ny famokarana angovo sy aratra, ahafahana mamaly ny filàn'ny malagasy. Zay zany, tsisy resaka io. Ankoatran'izay nefany ekena apetrako ity ary atsoko ny manam-panahy hoe misy fahalovana kolikoly avy le tangeda be ao anatin'ilay hoe angovo sy aratra. Raha ny teny hoe manana potentiel ngeza be Madagasikara ny resaka angovo. Raha ohatra isika izany miresaka hoe angovo biomasy, ny biocarburant, dadasika be Madagasikara afakantsika mamokatra angovo amin'ny alalan'ny katsaka, vomanga, mangazo, azo atao daholo izany rehetra izany fa tsisy resahana, afaka amokarana bioénergie izany. Ny bozaka sy ny fitantanana gestion et valorisation des déchets ataoko fiteny frantsay ilay izy fa tsy azon'ny olona hoe tamin'ny andro tany Chine dia io plan d'urbanisation io dia natao ahafahana manangona ny diky, ahafahana mamokatra aratra. Dia samihafa be zany hoe ny olona tonga dia mirehatra ny gazy dia mampiasa ianao dia mandro ianao amin'ny ramafana, fa ao anatin'izay koa mamokatra aratra dia mandeha ny ramafana dia mahazo ramafana ianao. Fa ny Madagasikara zany izao sady tsy manana an'izay angovo sy aratra izay, tsy manana an'ilay angovo tsara aloha gasy zany dia efa tsy misy. Zay tsy hoe hatramin'ny farakely fa hatramin'ny efa lehibe dia miaina tany charbon sy ny kitay. Dia za dia nampianatra mihitsy mambolé de frozia manodidina an-tanàna fa azontsika atao kitay ireny. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany zavatra tsotsotra ohatran'izany no anazavana azy fa tsy resahana mihitsy zany ao Madagasikara. Zavatra mamaika ny olona ary matezitra be zany. Za personnellement amin'izao fotoana izao dia le hoe ampidirina EDF, ampidirina ny Turka, ho ampidirina an'izao azafady re tompoko, azafady apetraho ny tongotra. Zay zany takiako amin'ilay mpanao politika, apetraho ny tongotra. Inona mahatonga anareo manao politika? Ny ilananareo manao politika dia tsotra, ny ampanankarenanay malagasy. Dikany rehefa tsy mampiditra vola ho an'ny malagasy ny zavatra ataonareo dia adaboy. Zany EDF zany efa mivazavazaka be teo.
Ahoana moa nanikiko hoe manerana izao tontolo izao dia 1 million de dollars ny mégawatt installéana hydro, dia itsika manan-karena be ngamba antsika dia anaiky tsika hoe nitsika ataontsika 4 millions de dollars. Dia ohatr'izay koa volobe dia manontany ny olona ianao fa maninona ny olona no 1 million de dollars dia maninona ny antsika no 4 millions de dollars tsy misy valiny. Ao anatin'izay mbola zaraiko fa zaraiko mbe lehibe hoe nitsika nahazo fanadina tamin'ny banque mondiale nanao ny ESMAP ary io ESMAP io énergie source mapping dia namoaka ny atlasy izany hoe cartographie an'ireo small hydro sy ny énergie hafa. Ny tiako lazaina raha manamondrotra mamerina fanazavana rehefa manao politique énergétique et d'électrification ny olona dia ny zavatra mitany voalohany dia hoe supply, pull and demand. Dia ho an'ny ao Madagasikara izany dia izy ny banque mondiale sy ny rehetrarehetra hoe inona koa izay malagasy zavatra ilana inge dia ampola efatra dia asefiko izy manao ampola économique. Tsy mandany akory nge ireo olo ireo tsy mandalo olo eo. Inona ny ilaina izany? Raha mandany izy 20 kilowattheure par mois. 20 kilowattheure par mois. Noho izany tsy mila électrification ngeda be izany izy. Jirona koa dia mety aminy. Ka tsy maninona tsika na mandany 54 millions ma jirona koa akoatran'ilay jirona koa zarazaraina ny ambadika any. Toy izao olereto quel choix politique devons-nous prendre pour qu'on puisse injecter 54 millions de dollars pour les Djurnakou, mais on est incapable de revoir en profondeur les recommandations de l'ESMAP qui nous dit qu'il y a énormément de petites unités de moins de 20 mégawatts qu'on peut installer à Madagascar pour pouvoir envisager d'approvisionner les petites villes en termes d'électricité et d'électricité qui peuvent d'emblée relancer votre économie. Tsy misy izany à Madagascar. Misy zavatra be dia be natao tamin'ny aderana nanomboka. Zaraiko eto maika be daholo izany. Tamin'ny aderana nanomboka dia hoe ahoana ny fampiasana ny taloha, hevitra taloha hoe ny fampiasana ny vapeur ho source na électricité. Dia nanao ny politika an'izany tao Ambatoboeny reny toerana rehetrarehetra reny izay mpamboly vary dia azakana biomasse dorana naovana chaudron dia manodana électricité. Maninona izany tsy voisin'ny malagasy. Izany rehetrarehetra izany no tiana lazaina dia hoe misy politika tsy mitombina eto Madagasikara. Za zany je refuse ary etsokony ZNZ hoe da naverina ny an-dalambe raha sanatry ka noekena momba ny EDF avy areno eny an-dalamivy areny eny an-dalambe avy areno takio inona mangarahara momba an'io turkio avy areno ary antan'io inona nanjara volanareo raha nanao an'izany hoe hydrogène misy pico nucléaire. Inona nanjara volanareo? Ny zavatra tsy anontanian'ny malagasy Pasteur sy Mofana dia tsotra. Ahoana no andraisana fiarikarana anankiray ka mahatonga ho asa miteraka asa ho iaho asa fena, asa maharitra, asa mitondra fidiram-bola mahavelona. Ka rehefa mitena hoe fidiram-bola mahavelona tsy hoe rehefa mandray 5 millions le olona averiny teo foana. Le gasy mahazo le 2 milliards d'ariary. Tena zampana karena indrindra. Fankarana nge manao 2 milliards d'ariary. Fa kaikin'izay rehetra izay ny tena matetritra dia hoe ny fanjakana koa mibaby 2 milliards francs, 2 milliards de dollars dia le gasy mahazo 2 milliards d'ariary fa ny fanjakana dia mibaby ny trosa amina milliard.
Zay zany zavatra tokony horesahana ary mahatonga an'le hoe miakatra ny feo, miakatra ny saina hoe ndao zalahy, misy zavatra be dia be azo atao eto Madagasikara e, misy zavatra be dia be azo atao eto Madagasikara hampanakarana antsika malagasy fa ataoy. Za zany dia miteny matoa rotsaka potika JIRAMA dia satria ny mpanao politika. Mpanao politika tsy voatery ho nahazo vola daholo fa mpanao politika te hizezista be dia manaiky izay lazain'ny mpitondra eo ambony. Izany faharoa. Ankoatra ny andrabaka zany dia izay nandrabaka ny nandrabaka fa ny tena loza dia mpanao politika tsy mahay akory. Mahazo inona sababy tokony ho ale, inona no adidiny eo amin'ny toerana raisany volany fa mba hoako io. Sola tompoko, misy tanina sao dia andray fitenena. Micro anao? Azafady. Efa liana be dia taraiky teto. Faly miarahaba ny anareo mianadamo dia faly miarahaba ny vahintsika, tsy adino miarahaba ny vahoaka malagasy. Aleo tonga dia aleo tsy adintsika le mizara amizay bazarao amizay moa tsika efa tsy mahazo télévision sy radio dia mba mandehandeha ry namana isany aza adino mizara. Liana ny eno teo tia metraka fanontaniana ihany indraindray satria efa voatenin'ny vahintsika teo ny zavatra be dia be amin'ny resaka energia, amin'ny resaka tokony famokarana asa, vola miditra sy trosan'ny État malagasy. Misy zavatra tiako ampiatsahivana ny mpijery indrindra ny vahoaka malagasy an-toerana. Matoa zay miteny an'izany androany ny vahintsika efa hita hoe marary, tena marary io sehatra io. Raha mijery atsika androany ny géopolitique eran'ny tany ohatrany hoe miditra atao anatin'ny guerre d'énergie atsika. Nefa raha zany guerre d'énergie zany hitatsika taraina ny olona, tsy misy asa, tsy misy usine miforona, tena mazava ho azy fa tsy ho hisy mihitsy zany satria tsy manana politika mazava atsika amin'io resaka energie io. Tena tsy manana politika mazava atsika hatreto. Zay tonga eo moa mampanantena foana dia mila solution. Izy moa voateny teo hoe misy jirona koa any amin'ny 53 milliards d'ariary. Liana ihany tena manahirana le izy. Fanontaniana tiako apetraka koa satria fitondrana amin'izao moa fanavaozana. Matoa niditra amin'izany fanavaozana efa hita, efa tsikariritra ny olana nisy rehetrarehetra teo amin'ny fitondrana teo aloha. Nanomboka taiza nisy délestage na hainy aratsy izay tonga eo amin'ny teny hoe manana solution daholo. Nefa ny zavatra tena malasa ny saiko mbola atsika malagasy ve zany sehatra energie zany eo a Madagasikara. Mbola isika malagasy ve, ny fanjakana malagasy, ny mpitondra malagasy ve manana décision am'izany resaka energie zany eo a Madagasikara. Satria ohatrany hoe mbola atsika les sociétés fa ohatrany efa tsy atsika daholo ny décideranao. Ny raisiko exemple nanomboka nisy an'le NLEX sy ny tariny entombony délestage hoe ny carburant ny vahiny ataontsika hoe vahiny tompo tanàna le olona migery an'le izy eo de rehefa tsy metimety am'le amin'ny sainy zala zany le mpitondra ny décision le mpitondra na misy intérêt quelque part ou intérêt économique ou intérêt
commercial. Ohatrany hoe vao maika mia mafy le délestage, vao maika mia fezina le vahoaka malagasy. Hitantsika fotsiny teo talohan'ny fanjakana le teo nirodana, miamafy ny délestage. Raha manontany satria manana olona ihany zay ao anatin'le izy anontaniana hoe fa maninona? Tsy tonga ny carburant fa tsy voalony trosa. Amina miliara, amin'ny faritra zao. Tsy tonga ny pièce, maty ny motera. De nefa tsy haiko na za ihany na tsakatra izy na mba hitanareo rehetrarehetra fa vao nirodana le fanjakana, misy karazan'olona efa niazakazaka ny am'le mpitondra de hoe namoaka solution, tampoka teo de nisy an'le pièce, tampoka teo de nisy an'le carburant. Nefa le izy tsy eran'ny Madagasikara nahitana ny solution fa aiza ny tena olona be mpitabataba. De hoe tsisy délestage tony any atsimo, tsisy délestage tony ao Antananarivo. Vao tamin'ny vina moa tsika nanao vidéo afaka omaly moa iny pasteur. Mitaraina ny olona tana Diego hatram'izao adiny 2 ny jiro mandeha. Nefa tonga tao filoha PRRM nandeha foana ny jiro andritra ny 2 andro. Vao niainga PRRM ny ampitson'iny de fa adiny 2 ihany ny jiro mandeha. De hoe iza ny tena tompon'andraikitra? Nefa hitantsika moa le mpamono afo rehetrarehetra efa miakatra plateau, tsika moa tsy mahazo plateau ato amin'ny gardien de la révolution malheureusement, fa le mpanohana fitondrana any amin'ny plateau any amin'ny télé miteny hoe tena miasa be le fanjakana am'izao nivoaka ny pièce, nandeha motera, nandeha an'izao. Zay zany tiako atongavana hoe le fanontaniana, tsy haiko hoe apetrako amin'ny olona rehetrarehetra raha apetrako amintsika ihany hoe isika ve mbola tompony amin'io resaka énergie au Madagasikara io, de inona ny politika mba mazava hitondrana an'io satria ohatra amin'ny vahiny teo moa vao resaka teo ny EDF. Ny EDF ary aty andafy efa tena sahirana, tena tsy afeniny. De any amintsika zao izy hitady. Tsy hoe mitena an'izay zay de hoe tsy tia frantsay. Zay manko mandika vilana zay tsika gasy ndraindraiky. Raha vao miteny de io fa hainao ary any andafy de tsy tia frantsay. Tsy mbola nitena an'izany zay. Fa ny olantsika ao Madagasikara de hoe ny mpitondra tonga eo amin'ny fitondrana de miazakazaka le vahiny tompo-tanàna, ataoko hoe vahiny tompo-tanàna satria tsy tian'olona le mampiasa le terme pasteur hoe karazana tsy foko moa reo fa hoe karazan'olona zay te hidomina io secteur clé ao Madagasikara io. De zay ny fanontanianako pasteur. Ary mbala misaotra ny vahintsika tonga eto ary nanazava ny antsipiriany. Dia amaly an'izay moa izy fa manaratra sady mijery commentaire an'olona eto hoe misy fanontaniana atodiky ny olona amin'ny madama ato zany hoe hainao ve ozy izy madame Adèle ny tantaran'ny centrale ivoloina maro atsetra anariana ny courant ajanona ny turbine sasany satria ireo réseau existant aloha tsy mazaka lay production moa ny transport mamonjy ny zona hafa tsy vita efa niova ve zay moa ny soratry le olona ato de ampitaiko le izy zany fa tsy mipotry eto amiko fa somary mijery kely ato ambadika. Sora tompoko. Bebe le fanontaniana zany tsika ve manana pouvoir de décision, c'est angamba no atazan'ny teny frantsay de ny olona rehetrarehetra. Pouvoir de décision en politique énergétique et d'électricité à Madagascar. Tsara ny mampafantatra ny be sy ny maro fa ny réforme clé tamin'ny sehatra angovo siaratra secteur énergie et électricité de natao tamin'ny 1996 ary
lasa lalàna mipetraka tamin'ny 032 lalàna 032 1998. Inona ny zavatra lazain'io lalàna io? Voalohany dia natao ny famokafana ny famokarana ny électricité. La production de l'énergie électrique a été ouverte au privé. La production de l'énergie électrique a été ouverte aux entreprises privées. 1990, zay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa tao anatin'izay dia hoe ny JIRAMA dia tsy mahazo manitatra intsony ny réseau eo am-pelatanany. Fahatelo, natsangana ny agence pour le développement de l'électrification rurale amin'ny zone rehetrarehetra tsy nisy ny JIRAMA. Ny JIRAMA dia manana 114 le lazany hoe station isolée izay novatsiana aratra tamin'ny alalan'ny angovo solika gazoaly. Rehefa natao farany napetraka ny Fonds national pour l'électrification FNE. Izay raha ohatra hitantsika dia tao anatin'ny facture dia misy hoe contribution amin'ny FNE. Natao anitarana ny réseau électrique, réseau d'approvisionnement d'électricité. Resako teo hoe za tsy experte amina resaka électrification. Je ne suis pas une ingénieure en électricité, electricity engineering. Ny zavatra fantatro nefa en terme de politique, zay no asako, zay no arahako. Voalohany indrindra, inona ny olana be ao Madagasikara? Ny zone de concentration urbaine dia tsy any anatin'ny zone de production d'électricité. Ny dikany, rehefa manao an'ilay lazaiko teo hoe tiany angovo fototra dia mila ahodina, dia mila taterina, dia mila tsinjaraina, dia avy eo mila atao varotra azy. Zay lava be izay zany dia mila teknôlôjia ngeza be. Ohatra fotsiny lazaiko aminareo hoe raha ny tany mandroso rehefa mandeha any Europe tsika dia misy an'ireny ligne ngeza be ireny mitondra électricité amina 220 000 kilovolt. Na any Madagasikara aiza mahita an'ireny? Tsy dia misy. Ireny dia mila transformateur hoe tiany famokarana dia rehefa izy dia avy eo izy transformena au moyenne tension, basse tension ampiasain'ny tsirairay. Les transformations mampiakatra anazy ho avy be ary ny transformation mahatonga anazy ho azy tsinjaraina dia miteny ny olona hoe madamo zay nge eto fanadina tsy raha mafana fa zay tsy mahazo électricité satria na izay ary dia tsy heveriny malagasy hoe ahoana ny vidiny. Dia raha miteny le olona hoe madama ariana fotsiny rano aty aminay dia satria ny antony na ho ampiakarinao ary ny puissance de production dia tsy nivoatra mihitsiny ny capacité de transport et de distribution anianatra ao Madagasikara. Miditra amin'izay famatsim-bola ary. Inona zavatra azo lazaina? Efa ela be zany Madagasikara no nametraka ny politique énergétique. Ozy isika atao ny LANER atao zao. Manana fahefana mandidy satria zay le hoe est-ce que nous avons le pouvoir de décision dans notre politique? Dia tokony teny gasy mazava tsara le izy. Isika ve manana fahefana mandidy ahafahantsika miteny hoe tsy mety, oui tena mety. Zavatra olana be. Voalohany indrindra aloha misy ireo club zay malala ny fandehan'ny vola a Madagasikara.
Ka raha ohatra ianao amin'ny tany hoe ahoana manana fahefa-mandidy ve isika dia hoy izy izany hoe izy sary ilay mitanina an'ilay pouvoir de décision, iza mitanina an'ilay fahefa-mandidy. Ny fahefa-mandidy eto dia rehefa tsy mahay ianao, rehefa tsy hainao zava-misy, rehefa tsy hainao zava-misy tsy misy volana ianao tsy afaka miteny ianao, tsy maninona ianao zany. Alao azava miresaka. Mazava be tsisy advarotro zany e. Ny mpiasa ny jiramaanahay nanamboarana dossier dia nalefa nigadraina. Ny olona endrin'ny jirama dia niteny hoe aleo misy akariny kely fa takany fiara-maloto be izy zany. Iza manodidina izany. Maninona tsy apetraka ireo rehetrarehetra ireo. Fanontaniana manaraka. Rehefa miteny ny Banque mondiale, on va injecter des aides budgétaires sur tout ce qui est énergie. Atao inona ilay vola? Mazava be ilay aide budgétaire andoavana ny trosan-karana. Dia maninona moa lasany hoe manao trosan-karana averiko ilay fanazavako. 1998 dia natao ny dérégulation du secteur électricité. Rehefa natao ny dérégulation en électricité dia hozy izy ny olona rehetrarehetra alao angamba ninona fitombom-ponina any amin'ireny 114 station isolé ireny dia hijanona amin'ny gasoil tsika. Rehefa eto amin'ny manodidina famatsinana Antananarivo sy Toamasina rehetra homana be nge izany famatsiana gasoil e. Averiko rehefa nanao an'izany rehetrarehetra izany na malagasy tsy nisy mihitsy ny fanadihadiana hoe manao ahoana zany. Misy mandanga raha miteny hoe tsy nisy hain'ny mpiasan'ny jirama, ny expert amin'ny diesel ny jirama ray manontolo momba izany zavatra resahako zany hoe eninkela azafady hainy zareo hatramin'ny Tsiprien zany. Mandanga raha miteny hoe tsy hainy izany. Fa ny zavatra nitenen'ny mpiasan'ny jirama dia hoe raha ohatra moa izay haningotra ny ainay ny politika tsy aleo ve izay mipetrapetraka. Dia hoazavaiko aminareo mihitsy ny hoe misy 114 station isolé dia notazomina teo amin'ireo gropy ary mbola nampiana gropy. Gaga be ianao hoe tsy tokony hanampy gropy intsony ny jirama. Tsy marina izany. Tao anatin'ny fitondrana ny fandimba dia nisy 73 gropy napetraka. Manao an'ilay lavabe fotsiny hafa maninona satria ny gropy ireo mpanao politika aleo hazava ilay izy vakina. Ny mpanao politika ny maka an'ilay gropy ao e. Mpanao politika ny maka an'ilay izy tonga dia manodina dia mivarotra e. Faharoa fantatry ny karana anie izany e. Dia hoy izy ny karana izay koa mba mihinana ka ngahy afaka miteny anay. Isany afaka miteny anay. Fahatelo efa nizaraiko tany olona rehetrarehetra hoe ahoana moa zalahy no lazainy ministritsika. C'est un ministre, monsieur Rasolasanina no miteny hoe ao anatin'io famatsiana angovon'ny jirama io dia maka 1080 dia niakatra 1330 ariary par litre de gasoil nalain'ny fanjakana ateto. Iza nanao an'ilay audit. Dia izany ve itsika no hiteny hoe manana sa tsy manana fahefa-mandidy tsika. Manana fahefa-mandidy tsika fa zavatra diny mpitondra tsika mameno ny paosina. Aloha hitsy be ilay izy. 1330 ariary dia niteny sareraka. 20% io. 20% ifampizarany Borzany Tandapa tamin'ny andron'ny Rajoelina. Borzany Tandapa sy ny Jovena sy ny Enelek. Dia hoy izy anao ahoana moa izany hoe 20% amin'ny ifampizarany Borzany Tandapa sy ny distributeur pétrolier et producteur indépendant d'électricité. Dia niteny ny tompona andraikitra Banque mondiale tokony hametraka malagasy prix de référence an'io électricité io. Zany manontanga be manao ambany olona be raha ohatra ny teny hoe tsy hainy mpiasa jirama zany e. Kely alao mampiasa ny jirama ohatr'izao zany.
zao zany tatatata tsampy 5 secondes zany de voavariny. Tsampy 5 secondes zany de voavariny expertny diesel-ny jirama le reto fa mangina le olona. Ahoana moa izy no hiteny zavatra rehetrarehetra zavatra lazaiko reny nge zavatra lazaiko zany de communication publique daholo zany. Fa raha olona mamoaka an'izany ao Madagasikara karakaraina momba azy andefasana azy migadra. Iza manosika an'izany manontany tena de mbola apetrako tsy vita an'izany nge le izy les 114 stations isolées mpanao politika mikale gasoil langa be zany mpanao politika reo mahita an'le izy lafa satin gasoil ilan zao zany natao Madagasikara. Ria lefa soria teran'ny tanàna tsy afaka miteny le mpiasa kely de mba manao koa izy. Zany rehetrarehetra zany zany manahirana be iteny hoe manana fahefa-midy zay tsika sarotsy ny zavatra tiako zaraina koa rehefa natao io dérégulation io de ny zavatra mitonga de fantatry ny olona hoe rehefa azony lalaovina ny mpiasa mpandidy politika moa zany de mazava ho azy mandeha ny rétrocommission izy zalahy de hoe za tsy manaiky za tompoko zay tsy manaiky ionganako ngambanareo aza manaiky an'le EDF basy. Faharoa ataoviny resaka revoio daholy be ny zavatra rehefa natao Madagasikara zany ohatra mampieta poubelle izy ary matezitra satria raha zay évaluation natao nomboka tamin'ny 1996 à 2026 telopolo taona zany de inona ny décision tokony raisina? Maninona tsy mety voaray le décision? Mametsy ny mpiasa amin'ny banque mondiale tsika marina misy antony be dehibe. Ny antony de ohatra zao teneniko nareo mampanao évaluation banque mondiale manao évaluation ny jirama de izy banque mondiale non zava-misy be dehibe ny évaluation fa natao tamin'ny nanomboka 2005 2004 ny ministra Ramanatsoa niara-niasa ta WWF nandeha nandrefindrefin-drivotra nandrefindrefin masoandro nandrefindrefin potentiel énergie éolien solaire tena moka boky Ndiaye Ramanatsoa sy ny WWF hoe le solaire pour 1 million d'euros maty Ndiaye Ramanatsoa namoaka boky momba ny évaluation ny solaire ny giz misy mahita an'izany ve tsika manao évaluation momba ny resaka hoe fa ahoana moa Madagasikara la réunion tsakaiky azy mitady resaka angovony resahatra manao incorporation jusqu'à concurrence tsy fantony raha amin'ny éthanol amin'ny France au pire ny taux d'incorporation amin'ny éthanol sy ny diesel maninona tsy mety ho avadika ho fidiram-bola mahavelona ny gasy de lasika andehaka ny Rosia ny EDF ny Turka ny rehetrarehetra fa tsy mety mihitsy ntsika miveratra anatiny hoe eny tompoko zahay dia masy mandidy souverain eto amin'ity tanina ity voilà ce qu'on va faire parce que B parce que C parce que zay ny tsy ataon'le gasy ary raha misy manampahaizana gasy mijoro de hoe fizelahy elako nyfexela eo zay ny tenanay zany de hoe zany za mahay na tsy mahay zany mianatra de mahay arapitsy de miverina aminao eto fa tsy manao an'izany malagasy tsy manao an'izany malagasy mitokotamany le miteny le bande hoe
mifanatrika Beasoaso, Ivo, Befosafosa satria tsy vitantsika malagasy feto ny miteny hoe zao ny tanjona dia ndao hiaraka hina hiaraka anakarena satria arena be ilay ao anatin'ilay angovo sy aratra arena be dia miverina amin'ilay hoe inona nataon'ny banque mondiale eny tompoko mamaky ny banque mondiale dia mivoaka ny vola dia mamaky anahy dia mahazo vola tout le monde va manger voaka ty vola ty dia mahazo ny banque mahazo ny Nations Unies dia mahazo daholo ny be somary sauf le malagasy le malagasy il est là pour payer la casse miala tsiny fa tena tsy nalay manome fo fa lova kina le resaka hoe non on est là pour payer la dette mais eux ils sont là pour se faire de profit dia manaiky an'le gasy dia izay zany fantaniny Ostanina hoe manana pouvoir de décision vetsika oui on est souverain par conséquent pourquoi se dire est-ce qu'on a le pouvoir de décision ya menanao atao zany dia lasa ansaiko misy olona manao commentaire moa dia raharotiko maka an'le commentaire sady avadiko amin'ny mamanière le izy ary ny tena hoe abadona mihitsy zany tsika laingana mihitsy zany tsika hoe tsy maintsy mandalo am'zareo na le tsy maintsy mandalo moa eo le miarasa hoe tsy maintsy ny fepetra ny zareo no arahana raha ohatra ka mba te ahita jiro kely mitsilopilopy arak'ilay teninao iny hoe reto ihany ny ato anareo dia misy miteny hoe ianao ve madama raha tendrena ministre ny angovo izy le olona ato le olona manoratra atao dia avadiko le izy hanaiky ve dia miavako le fanontaniana hoe ho tendrena ministre ihany ianao ohatra na ho tompona ndraiky mpanjakana amin'ny io lafiny io hoe ho zakany mpamatsy vola ve ny fisian'ny olona ohatranao sy ny mpitondra izay ray petsapetsa am'zareo ka tsy arak'ilay teninao zay hoe nanao an'iny zao zanao le olona tao dia nakaiza izy fa maty fa tena mipetraka zany hoe raha tsy tsika tsony tsy manana fahefana tsika manana fahaiza-manao araky ny asehoanao azy zao fa tsy avela hampiasa le fahaiza-manao manoloana l'izy ahoana ny fahitanao zao hoe raha ohatra ve zany ka tena mijoro ny manam-pahaizan'ny malagasy afaka manery ny bailleur de fonds fe tsika am'le hoe itsika ny manany politique énergétique atsika fa tsy zareo no midikte azy aty amitsika satria zay mantsy ny argument foana voiziny zareo mpitondra am'izao zany hoe tsy maintsy manao continuité zay vo continuité de l'état manaraka ny ohatrany hoe tenin'ny mena sofina hoe tsy maintsy ity tsy maintsy ity tsy maintsy ity tsy voanao rery zao fa amin'ny côté lafiny économie zao misy namana koa atao amy GDR expert en économie de hoe non tsy ny banque mondiale ny mametraka ny politika ny économique atsika fa itsika no mahalala zay mety amitsika kanefany le sens zany lasa zareo no mandidy sy manapaka nyrehetraretra ahoana ny mety ho faisabilité an'izay ve possible sa de hoe tsy maintsy ho tratra nitsindritsika eo amin'ny lafin'le lobbying zay no malasa sianakely alohan'ny amaly moa misy zavatra tiako amafisina kely paster mialatsiny mandray fitenenana tsara zany fanontaniana zareo zany fa zay hiaro ny vahintsika aloha zay hiaro olonantsika aloha satria am'le kely expérience kely nananako amin'ny politika de sady am'le nresahany teo itenenako an'ity raha nieny daholo zany isika rehetrarehetra malagasy am'izany teneny vahintsika teo de hoe namaly izy antsipiriany de efa matetika teneninay eto amy GDLR miankina amy firaisankina amy malagasy miankina amy tegna hoe firaisankina manko mahatonga le hoe lien social amy samy malagasy fa amizao io lien social le tsisy potiky tsy hoe teneniko hoe tsy misy fa potiky ka sarotro aminay kosa paster andeha hoe
misy proposition any fa ho atoritsika izy any amin'ny ministre fantatsika zavatra mandalo ao amin'io fanjakana io. De ny tiako amafisina hoe mila aloha tout d'abord question préalable zany hoe président souverain mahaleo-tena afaka hiaro ny gouvernementany hiaro ny ministrany zay hiady anao ny asany ohatrany tany amin'ny 3e république 2e république a ty ny président mibaiko ministre fa am'izao manko ny ministre rehetrarehetra tsy mandray décision raha tsy mahazo baiko ny président. Ninona programme atao anaty ministera rehefa tsy miaraka nefa am'izao hitatsika am'izao mialatsiny fa tsy manambany olona azafady fa tsy matapaka zavatra ny fitondrana am'izao. Ka raha ohatra ka ny vahiny ao Madagasikara izay mibaiko ny sehatra économique ny sehatra stratégique am'izao nefa tsy misy firaisan-kina malagasy ny malagasy rehetrarehetra faly manao merci faly manao bravo fa isika zao ane fahavalo any tsy hoe fahavalo mpitondra be de be tsy haiko pastera tsy ampianariko anao am'izany isika zao fahavalo satria miteny zava-misy zany ny eritreretan'ny ankamaroan'ny malagasy atsika am'izao nefa zavatra hoe hitondra sosokevitra hitondra solution any amin'ny fiainana ny zavatra hoentitsika de tsika ny fahavalo alohan'le mpitondra manao fahavalo atsika tsy maintsy misy le olona mampandrombo azy a manao tsika fahavalo fa ny anahako tonga de tereniko hoe ny olona anay tsy omenay a rehefa tsy maka décision aloha ireo mpitondra reo hoe io ary savy ireo andravan'ny institution zareo aloha ajaniko eo misaotra mialatsiny nanapaka fiteny. Rehefa manao politika dia misy le fitenenana hoe la nature n'aime pas le vide. Ouais. Dia ny zava-misy a kolokoloina lay filazana hoe tsy mahay ianao kolokoloina hoe tsy misy zavatra hainao eo kolokoloina ilay sy apetaka lay état d'esprit ny teny hoe rehefa tsy manaiky zalahy dia tsy misy le afera izay zany zava-misy voalohany. Faharoa zakony a teo amin'ny asan'ny andrety hitako dia nahita hoe misy elanelana be ny fari-pahalalain'ny malagasy. Be dia be reo malagasy na nianatra tamin'ny ivelany ara dia satria izy docteur PhD izy midadakadaka tonga ny tanàna. Rehefa tonga ny tanàna izy dia anontaniana hoe professeur ahoana moa raha ty fa manino izay ohatr'izao dia toy izy ilay olona hoe tsy mamelo ianao dia miala ny olona satria misy izay le hoe le ray mahabe ny ray tsy mahay ninina fa ty mahibe ty tsy mahalala ny ainy ty ary le ty le eto ty tsy mahalala ny ainy ty dia tsy mitovy. Izay anankiray. Ny zavatra hitako ihany koa ary zaraiko amin'ny ankizy foana zaraiko amin'ny olona dia hoe ianarana fomba fanaovan-drahan'ny olona. Apprenez la manière de faire des affaires des gens. Manazava akony. Ao anatin'ny banque mondiale rehefa miresaka ny banque mondiale sy ny mpamatsy vola hoe partenariat public privé et producteur partenariat public privé et institution confessionnelle misy tika be dia be izany. Dia tamin'izay mopera izay dia niteny hoe madame Adèle 3P mopera mandoha vola. Dia nomea zany teny hoe mopera samy manana 3P-any. Tsy azo mopera dia tsotra. Le 3P c'est le partenariat privé qui paie.
de même opère. Ou bien, c'est le partenariat public qui paie tout. Zavatra tsisy satria zava-misy dia tsotra. Tsaratsara manam-panaraka ny mijery ohatra hoe ny ao anatin'ny site banque mondiale dia misy ny atao hoe légal. Misy ny resaka légal rehetrarehetra momba contract. Ny fomba fanaovan'ny banque mondiale contrat. Misy mécanisme hoy aho ny fanaovana contrat ny logique. Ny logique d'approche banque mondiale ary ny logique ny famatsim-bola. Izany rehetrarehetra zany vitsikely mahay azy. Dia raha miresaka angovo fiaratra zao tsika dia ny zava-misy dia hoy izy ny banque mondiale apetrahana ny partenariat public privé, apetrahana ny privatisation. Dia rehefa tonga anatin'izay rehetrarehetra izay dia izao no tenen'ny banque mondiale. Kanefa ny ao misy mesure izay lazaiko teo hoe tokony napetraky ny olona ve ny coût de référence ana électricité au Madagascar. Kanizany izy dia manana coût de référence amin'ny fanjakana hoe ohatrinona tokony amokaranao ny angovo sy ny aratra omenao amin'ny JIRAMA ka tsy lazainao fa hoe 2400 ariary no vidin'ny kilowattheure. Toy izy ianao hoe alikty mitsangam-bolo be ahoana moa tompoko mahatonga le izy hoe 2400 ariary ny kilowattheure nefa raha ohatra ka izay rehetrarehetra zany dia mila olona manam-pahaizana. Hainy ao amin'ny JIRAMA zany ma fa rehefa ohatra kosa ka le mpiasa tokony handray ny fanapahan-kevitra tsy omenao joro izy tsy omenao fahefana akaka fanapahan-kevitra fa izy tsy valiny. Be dia be mpiasa amin'ny JIRAMA resaka aminareo zavatra manokana haingana be ohatra resaka fanamboarana poteau izy ny député Fidèle Razarapierre. Raha ny JIRAMA manao ny poteau dia 1 million d'ariary ny poteau. Raha ny vahiny privé no manamboatra poteau dia tafakatra 4 millions d'ariary. Toy izy ianao hoe entre 1 million d'ariary sy ny 4 millions d'ariary ny resaka vola e. Dia vero fa 100 000 poteau no farafahakeliny 170 000 poteau no vokarina amin'izay elanelana 3 millions d'ariary izay. Ohatrinona zany ny surcoût izay mihodina ao lamosiny malagasy kely amin'ny resaka poteau fotsiny. Dia rehefa anao ny vola samborina momba amin'ny poteau efa miakatra 160 millions de dollars. Dia izy ianao alikty izany ve dia azoko ekena. Dia nefa ny ao Madagasikara mpitondra raha tenenao izany tokony tsy ekena iray io. Tsy micomprendre ny mpitondra. Ahoana moa ity asa fototra ny JIRAMA 50 000 dollars dia mahazo fitaovana amokarana poteau. Manina tsy mividy fitaovana famokarana poteau anakizato arivo amokarana poteau eto Madagasikara. Ka rehefa vokatra tonga ny 50 000 dollars fois 1050 millions de dollars efa manana poteau tsika ho an'ny firenena iray manontolo. Kanefa zao tsika dia manana ramasinoa 150 millions de dollars amokarana poteau dia tsisy miteny. Dia miteny ianao hoe misy tsy mety nareo misy tsy mety nareo atao banque mondiale iza manakay izao zavatra zao iza malagasy miteny. Dia rehefa le resaka aratra ihany dia hoy izy ianao hoe le aratra ane sao dia tokony hampiditra vola be tsika ho amin'ny isambatan'olona. Maninona no karana daholy no mahazo ny famatsim-bola. Mizara zany satria resaka aratra no resahantsika eto. Misy vola 3 millions plus 5 millions any amin'ny ranotsiriana teo le izy tsy latsaky ny 10 millions de dollars. Rehefa nahazo an'io vola io ny zany ONDF organisme ny développement ny tsenan'ny famokarana aratra dia nametraka ny FONDECIM. Le FONDECIM
lazainy ny promoteur fa misy 97 millions de dollars ao anatiny. Wow, vola zany le rehetra. Fanontanianao natao izay. Ray hatramin'izao janvier 2025 le izy no nivoaka. Anontaniana ny olona nivela malala momba ny projet de Sime io olona ray nahazo famatsim-bola orinasa gasy miaraka amin'ny orinasa vahiny. Fa maninona tsika malagasy tsy maintsy manakely zany conditionnalité amin'ny banque mondiale zany. Inona nampiasana vola 97 millions de dollars. Maninona tsy resahana hoe ity vola 97 millions, ity ny évaluation-ny ESMAP. Ahoana nampifaditsika menakavy andreo rehetra arakaraky ny lazainy nouvelle politique d'énergie NPE tamin'ny 2015-2017. Tia manao an'izany tsika. Satria maninona? Ty sy nanan-karana raha manao an'izany vavy zany ianao dia bory mombanao tapakilo menavozo. Dia zany manaitra ny olona rehetra. Raha mbola hoe mosana akamandeba pastera kristiana zay islamo io ramatoa io inona zay no mbola jerevina tsy anao tsy makaisika satria ny olana fototra c'est le fond de problème qu'on ne veut pas adresser. C'est le fond du problème qu'on ne nous laisse pas d'apprendre. C'est le fond du problème qu'on essaie d'ignorer pour nous tenir dans le noir. Dia manontany rêve, tsika souverainiste. Fantanina au nato zay, si vous ne connaissez même pas qu'est-ce qui se passe dans votre pays, comment pouvez-vous être souverainiste? ADP averiko ty ny asa ohatra. Nanana projet en tant que unité d'évaluation na investissement. Zay hoe ny fomba fiasako dia manohana investissement mampilitra ny maronisan'ilay tantsaha malagasy sy le olona kely. Dia maninona zao? Manerana an'izao tontolo zao efa mipetraka ny hoe gestion et valorisation de déchets. Fitantanana dia aveo valorisation. Ao Madagasikara natesitra aloha dia averiko hoe maninona moa zany natesitra le zavatra hoe nareo hoe tompona andraikitra alevina Fakoantananarivo. Tosana amin'ny AFD ny Fakoantananarivo dia alevina eny Andralanitra. Maimbe Andralanitra. Ny fako tsy mety voatatitra. Tsy manana solution tsika. Dia hoy izy anao, oale lika maté. Ole reto maninona tsy ataony didy. Pourquoi on ne fait pas de loi pour dire qu'il est impératif tous les zones urbaines de Madagascar doivent, à partir de maintenant, avoir une politique de gestion et valorisation de leurs déchets. Ka tsy déchet fotsiny le inetsena io, fa atrany déchet an'olombelona any amina rehetra mba hafana sady mampiditra vola no manao service public minimum fondamental. Tsy ataontsika malagasy zany. Dia rehefa miteny anao dia anao koa beloha. Non, tsy beloha. Fa hoe ianao manana hevitra ary miteny hoe zao tokony atao. Didinany minimum manana eo amin'ny 60 zones urbaines nentsika. Raha tomboka amin'izay aloha raha mba tomboka amin'izay hoe didinareo menakavy mairan'ny zones urbaines hanao ny politika anareo momba ny fitantanana ny fako gestion de déchets sy ny DIC. Ka rehefa avy eo tia ny zavatra anankiray mampalahelo be manao projet hono le vazaha. Crédit carbone, crédit blablabla. Le vazaha mahazo vola be fa le gasy tsy zany vola. Dia hoy izy anao fa zany ange
tena tokony ao anatin'ny clean energy mihitsy zany. Zany ange tokony azahoan'ny malagasy voly ka tsy voly ho an'ny isambalan'olona atel fa atramin'ny commune ny fanjakana foibe tokony azo vola amin'izany. Ary zany atramin'ilay olona kely madinika mitatra fako satria raha vidinao ny fako aminy hoe zay fako tonga an'lisany eto amin'ity unité fanodonana zordir ty dia vidina zany kilao. Mizakazaka daholo ny olona rehetrarehetra manangona ny fako vidira mbola mahavelona ho an'ilay olona. Politique quoi, je passe tous les matins pour votre fako. Mandalo isaka manana amin'ny amin'ny sivy maka ny fakonareo menakavy maka ny fakontsika. Diovina daholo ny tokotany, diovina ny lalana satria zako nya dioviko daholo daholo zany rehetra zany mahazo vola. Raha riagny mandoha vola eto aminareo maka le izy tereninareo amin'ny fako aterinareo dia zao ny anjaranareo afana diova. Dia le fako taterin'ny olona kely iny miteraka fidiram-bola ho an'ilay olona kely fa diovana ho antsika menakavy ary zero sy aratra amin'ny sy maro ho zany. Manana souveraineté ve tsika amin'izany? Inona ny tsy andidintsika amin'izany? Misy olona maneritsika hoe tsy afaka manao an'izany fanapahan-kevitra izany nareo? Non, malaraka be mihitsy sika ka le fanapahan-kevitra fa tsika no tsy mety aka ny fanapahan-kevitra. Sarotra be zany vao manomboka dia sarotra be zany. Na efa nanomboka nijery zay ahoana ny ahafahana manao an'io fitantarana ny fako sy ny zordira de ménage io teo Antananarivo. Ozy izy ny tompony ndraikitra voalohany. Ohatra ny mila sinina reo ohatra ny sinina reo satria le fanjakana be tsy nanao an'le izy ka nandida numero io ianao tompony andraikitra ianao ataovy ny fanaovana ny fitantanana ny fako sy ny valorisation. Fitantanana fotsiny io Matsarana be Antananarivo io Samboa sy ny commune urbaine de Antananarivo gasoil tantanana ny fako fandevenana ny fako vola mivoaka daholo tsosa malagasy zafady. Ya misy ora donc raha feny zany dia zao hoe tsy mahantra atsika fa mampahantraina zay ny marina ary zafady corsaire zafady pasteur zafady iampahantraina atsika fa tsy mahantra azafady pasteur zafady tapahakerinao manko hoe io le hoe zalahy ihany ny diso ampatraina raha zay non nareo mampandra-tena amin'ny tsy fandraisanareo andraikitra miala tsy fampiakariko kely ny feoko aza miala andraikitra zalahy ihany ny diso non itsika mampandra-tena atsika. Io tompoko misy zavatra manitikitika tamin'ny tenenao teo ataontsika mahitsy moa ny resaka ary ianao zay ny ahafantaran'ny olonao koa fa ianao mahitsy dia mety aminay tsara mihitsy zay. Maninona ozy ianao ny karana daholo no mahazo ny tombotsoa amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ilay resaka momba ny angovo sy ny sisa amintsika io. Tonga daoko mahitsy ny teny hoe zay olona sahikitika an'io resaka jirama io ve zany dia efa namany manongana ny tenany na mamono ny tenany satria misy réseau na mafieux mihitsy ve zany autour du pouvoir. Fantaninany azy zany zay fahitanao azy ary atraizany ny alalipakany io zavatra io tsara ampahafantarana ny malagasy hoe ahoana le système mafieux amin'io zavatra io mahatonga an'io zany hoe lasa ao zany le centre névralgique amin'le resaka kolikoly. Ny kolikoly moa misy be dia be fa io moa zany tena mahakasika antsika manokana amin'izao fotoana zao. Zay ny mba fanontaniana ataoko mahitsy be aminao madame. Resaka jirama be dia be ny fomba anaovana ny captation de l'état le kolokolo. Zavatra voalohany tokony fantatry ny malagasy dia mazava be any source transformation production transmission rehetra fantatry ny olona zany. Fantatry ny olona ny tokony rendement
amin'ny production any électricité na inona io. Kajy mazava be hoa ozy izy mijery raha 5 secondes. Matola izy mipetraka dia ao anatin'ny mpitondra-ambony no voatazony karana ary kolokoloiny karana. Dia izay no mapetraka teto hoe ny teny Banque mondiale, les responsables de l'État malgache doivent mettre le coût de référence dans tout ce qui est production d'énergie. Voalohany, izay coût de référence zay. Faharoa, averiko ianareo hijery ny diro-maizina nataon'ny Transparency International. Ozy izy ny Transparency International hoe raha toa ka ao anatin'ny lasaloha miverina kely tsika. Ao anatin'ny fifanarahana Banque mondiale dia misy ny atao hoe partenariat public privé ka amin'ny électrification izy dia misy ny atao hoe PPA. Power Production Agreement, PPA, ary ny coût de référence an'izany PPA izany. Dia ao anatin'ilay stratégie de contracting na ny approvisionnement dia misy ny atao hoe take or pay. Rehefa tsy raisinao ilay izy raisinao raha tsy mamokatra ilay mpamokatra producteur indépendant d'électricité fa zavatra rehetra vokariny tsy maintsy raisinao. Rehefa tsy raisinao zavatra vokariny dia alohanao vola ihany ny puissance salazay installé. Zava-misy ozy izy ny fanaovana fanadihadiana ny ministre Andra Marson dia tsotra lazainy karana ozy izy ny ministre Andra Marson fa 40 mégawatts ny voalaza contractuellement power purchase agreement en PPA azafady. Contractuellement anatin'ny power purchase agreement ny fifanarahana rabaratra fa tsy maintsy raisin'ny JIRAMA dia 15 mégawatts no mandeha. Rehefa 15 mégawatts no mandeha dia alohan'ny fanjakana daholo ny 40 moins 15, 25 mégawatts. Aiza fanarahana amin'io? Zany rehetrarehetra zany tokony isy fanaraha-maso tsy manao ny fanjakana. Dia ny karana avy ny 10 fanjakana. Dia izao koa rehefa ozy izy le fanjakana hoe zahay tokony hanaraka an'ity zay fa zao ny contrat zay mila électricité ka mba tsy tokony ny malagasy ny Antananarivo ka petraka izy fantaninao. Nahoana moa tsy misy mihitsy ve ny fametrahana eo amin'ny comptabilité hoe zao ny vokatra namidina JIRAMA tamin'ny famokarana ataony ranona sy ranona ka noho izany voalohany indrindra dia lazain'ny JIRAMA mila manontany malagasy hoe maninona moa lazain'ny JIRAMA fa hoe tsy eken'ny karana na tsy eke sao de diso hoy Ndiahy Ramarson raha 40 mégawatts no fanarahana amin'ny power purchase agreement dia 15 mégawatts ihany navoaka ny Enelec. Dia rehefa avy eo tsy manana compteur mianaraka any hoe firy nampidiriny Enelec tato fa zay lazain'ny Enelec 40 mégawatts no power purchase agreement nareo dia ao anatin'ny condition contracting atsika fomba fanaovantsika contrat dia milaza fa hoe take or pay na rehefa tsy raisinao ilay izy dia mandoha vola ianao. Dia contractuel ny Banque mondiale zay fa iza manaraka an'izany, iza mitaky an'izany. Dia rehefa ohatra hoe nanao an'izay ilay compagnie tao anatin'ny taona lava be dia naninona tsy nitoriana satria anko ny problème zao dia hoe fakasitraka anao Ndiaye Andra Marson tiako be ny fanadihadiana nataonao fa tsy mety amiko ilay resaka
nahoana ny tsy nitorindra kompania anankiroa reo, nahoana ny tsy nentinareo teo amin'ny tribunal reo kompania anankiroa reo rehefa miteny ve ny cour de compte satria amty resaky ty teny cour de compte ty tany gazelle ty tany taontsisa zao maninona ny tsisy fitoriana, maninona ny tsisy arakaraka, maninona ny tsisy sazy izy amin'ny tena diso les karana ozy karana oh Seigneur que les Malgaches sont si bons pour nous, on les aime. Charité bien ordonnée commence par vous-même. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas charité avec vous-même? Tititany karana ve tokony anaovantsika teny ratsy samba itsika aloha nanomboka ho tompona andraikitra voalohany de fantaninao ataony fangadingadina tompoko voalohany atomboy za sa ny teny andreo fitompitondro reo atomboy aloha consultez les experts de la Dirama, consultez les experts de la Dirama, quels sont les prix de référence, faites sortir tous les prix de référence pour les unités à Madagascar. Manina ahoana no nekeny zanaka tsy dohako fa amin'ny centre hafa 0,34 litres 0,44 litres de gasoil namokarana 1 kWh, alors que dans les autres centres on trouve 0,19. Teo fotsiny anao de misy anao za nge tsy expert ny Dirama fa misy zavatra tsy nitombony ty de rehefa manao an'izany ianao de misy ny olona ratsy fanahy be za non manontany fotsiny aloha. Je commence par les questions, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Le mino anao zany de misy révélation be dehibe izay mivoaka eto ka dia mino angamba ny fa maheno daholo ny tompona andraikitra de hoe nahoana no tsy misy nitory reo olona reo zay ny conclusion teo dia mitodika madame ministre ny justice zay mba enoy ty fandarana ity sy ianareo zay fantatry hoe fa mpiara-miasa aminy sy mpiaradia aminy mba tsy hoe misy moa ny gros poisson politique fa le gros poisson énergétique koa tompoko mba jereo fa manjary lasa comédiatique fotsiny le izy hoe voasambotry bomba, voasambotry ira vatomanga, fa mba sambory koa le mangalatra ny vahoaka malagasy amin'ny Dirama ka nampijaly ny vahoaka malagasy tamin'ny lahatra teny amin'ny 13 mai. Io koa zany gros poisson andrasany be amin'ny madame ministre de justice fa mino fa compétente izy hanao an'io satria kapokan'io hain'io ary izy no manana an'izay fanampy zay hoe mila diovina ny firenena ka ny fanadiovana angezabe aza maika fianona mpanao politika fotsiny gadrao zay nanao adalàna fa ao koa reo mpanagotry ty fireneny ty zay tsy sahanareo kitiana nefany ireo ny tena mampahory sy mampahantra ny firenentsika ary mitohy ary io masy ny tena problème lasa ohatrany hoe manao mitodika amin'ny lasa fotsiny zany fa mitohy mandraiky satria tsy kitiana le izy dia misy olona zany tena ohatrany hoe ny sary hitako zany zao menanao eto madama de ohatrany hoe misy olona zany minono en permanence sans inquiétude tsisy tahotra izy satria voarona système dia matavy anao de ny madinika foana no misaoty ny fusible ohatra zao tamin'ny tsisy fandraisana izy fararotoka any tamin'ny Boeing 777 de nisy olona maty misy tany amponja zay suspicieux nafaty azy satria atahorana ve ilazany Tsiambaratelo de tsy hay zay nafaty azy tany tsy haiko fa fantany napetraka ny de ohatrizay koa araka ny tena hoe antanio izy anao ny Jirama nefa Jirama mahalala tsara fa sa izy satria fantatritsika tsara ny zavatra miandry azy ka eto zany ararotana angamba ny fandarana ohatry tony isotomana lakrosy lazain'ny olona foana moa hoe inona moa no mba sosokevitra arosonareo izy ny mpanatsatso am'ty fandarana ty ataoko angamba fa tsy misy zavatra ataontsika hoe tsy mbola tena izy tanteraky zany fa mbola voapahany fotsiny fa mbola hoavy ny toyany fa mpibaribarina aminareo hoe aiza ny tena gouffre angezabe inanan'ny olona ty firenetsika ty mbola hoavy koa ny resaka knapsa fa io koa mbola tantara anankiray koa io zay asitsika resaka koa satria mahakasika ny fahantrany vahoaka koa fa Jirama knapsa Air Madagascar na lazalaza daholo reo moa no tena fakany fanjakana ny fandimby
vola rehefa te haka izy am'le système mikimaky ataony ao. Fanontaniako anankiray koa madama, tamitsika senao ny fampidinika nanomana an'ity fandarina ity dia anisan'ny resaka ny fanaovantsika ny hoe ahoana marina ny amin'io statut ny JIRAMA io zay efa nanaovanao antso avy fa tsara angamba ny io ny olombelona mora manadino soratra masina koa miteny hoe tsara ny teny averina satria mody adala ny olona mody tsy mare de tsara angamba ny asiana resaka satria ity ny occasion am'izao fanavaozana entre guillemets zao tena raha ohatra ka tena ikitika de tena resahana tokoa ka mpahazonao lazaina misimisy kokoa aminay ve ny enjeu ambadik'izay. Ny enjeu ny statut vaovao an'ny JIRAMA voalohany aloha zany de lazaina fa hoe JIRAMA de actionnaire unitaire an'io statut vaovao io fa sokafana ny parts sociaux ao misy tombany izy zany zay malagasy manambola an'izany koa zay ka mitondra anankiray fotsiny ary zay raha zay nataonareo de sokafy aminay io navinavina be miteny izany manosory le izy satria voalohany indrindra aloha tokony avoaka amin'ny vahoaka sy ny firenena hoe raha miova ny statut inona ny antony raha mbola samy ou actionnaire unique ao anatin'ny atao hoe JIRAMA ny fanjakana no anokafanareo an'ilay statut vaovao fa mipelika izay fanontania izay be de be ny ao aorianany sokafy io ataovy zay fa rehefa aveo dia hisokatra dolidoly ny karana navoakako hoe BTS spéciaux amin'ny JIRAMA ny are olona amin'ny tableau mipazy tombotsoa voalohany ao anatiny Jovena inona nanaovana les BTS spéciaux amin'ny JIRAMA les bons de trésor spéciaux amin'ny JIRAMA andoavana trosan'ny karana fa rehefa aveo le tosy ireo no avadika ho part d'action amin'ny JIRAMA de ho diso JIRAMA ray manontolo fa tanay azy zany hoe fomba tsy mendrika indrindra atao afana manapitra amin'ny JIRAMA le statut vaovao voalohany zay ao aorianan'izay verintsika zany zao eto amin'ny JIRAMA Banque mondiale sy ny JIRAMA FMI ny teny ny FMI tamin'ny farany nahatonga ny fanjakana ny ongana aloha de averaka le izy averina tsara pastera nahatonga ny fanjakana dia ny conditionnalité amin'ny FMI voalohany sokafy daholo ny base ny fitsandrana garena kibony tavavety y compris base tuléaire non on ne veut pas de base tuléaire pourquoi vous êtes en train de nous demander dans votre conditionnalité d'ouvrir base tuléaire tonatra zay nefa mitsendrasany gasy mihitsy de hoe zay vola rehetra alohan'ny fitsandrana vavety dia adino ny fanjakana anatin'ny kitapo mbola mpanjakana de izy ianao bababababa raha nitanay PMM indray mandeha namoaka vola 12 taona izy nitrandraka indray mandeha izy nandoa vola 14 millions lasaka de aiza dolidoly ny volany de henao koa bon faharoa tao anatin'ny conditionnalité ngeza be amin'ny FMI dia ny JIRAMA plan de redressement ny JIRAMA de ny statut vaovao les statuts vaovao samtiany non essaie de nous expliquer parce que zahay manokana dia matahotra be hoe reo kosa be amin'ny JIRAMA reo no avadika reo ho parts sociaux ao anatin'ny JIRAMA de ho diso tanteraka ny actionnaire unique amin'ny JIRAMA tsy manaiky zay le trosany zany tsy misy audit tsy misy évaluation systématique hoe nahoana natonga reo trosa be reo zay voalohany tsekena le statut vaovao
Petra tsara aloha, ataovy aloha ny fandaminana. Les conditionnalités manaraka ny plan de redressement. Plan de redressement, efa be dia be ny plan de redressement natao amin'ny JIRAMA io. Ny zavatra nentanako ny olona voalohany dia tsotra be. Tamin'ny 2019 dia mbola nampivola ny fanjakana namena ny Castalia Strategic Advisor sy ny Mazara Fivoarana momba ny plan de redressement et feu de route momba ny resaka secteur électricité. 5 taona lasa zany, 1 taona lasa zany resaka zany. Naninona tsy napetraka ilay recommandation ny Castalia Strategic Advisor. Inona ny olana? Nefa niteneniny Castalia tao anatin'ny tera zao ny mandeha dia zao ny évolution ny situation ny JIRAMA tsy nanao ny fanjakana. Dia nanao indray ny Pristem naka olona dia niteny hoe be dia be ny opportunité an'ilay JIRAMA fa 2022 indray izay. Dia nanao ny FMI tamin'ny 2025 zao situation ny JIRAMA maloto. Tosan'ny JIRAMA dia izao. Noho izany, izay dia mangataka ny plan de redressement dia izy ny olona rehetra, ino ty plan de redressement ty? Tsy zavatra ho redressen'io plan de redressement avoaka io. Dia teritra be ianao hoe voalohany indrindra efa test zahay. Satria ny politique sectorielle ny énergie électricité dia tsy misy mihitsiny mitodika aminay malagasy. Tsy misy. Manify kely. Tsy mety zahay. Dia mbola tohizinareo ilay izy. Omenareo volan-karana. Io le teneniko BTS ilay manontolo fa ino mahazo azy malagasy. Ary le BTS tadiavin'ny olona ao ambadika ao ho avadika part social. Zay non tsy mety zay e. Efa tsy mety. Zay nampionana fanjakana teo aloha. Dia zay hoe mbola ho takin'ny Banque mondiale sy ny FMI satria ao amin'ny FMI misy vola 100 millions de dollars tokony halatsaka. Ao amin'ny Banque mondiale misy 100 millions de dollars tokony halatsaka. Aide budgétaire daholo zany. Ka rehefa manana aide budgétaire ny fanjakana dia andao igeste amin'izay fa misy vola iasana. Non, arrêtons les casses. Arrêtons les casses mahatonga hoe misy olona tokony miala ao ary miala tsy lera. Zavatra ny zongeda be zany ho an'ny malagasy ity. Avec toutes les ressources naturelles et votre capacité de production, pourquoi encore et toujours vous voulez avoir des IDE et seulement des IDE sans jamais parler des investisseurs nationaux? Manina nareo tsy mety mobiliser en diaspora en tant que nationaux banao investissement solide en Madagascar. Non! Satria nahoana? Tsy azonareo atao reny akana midondrana vola kely 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Non! Arrêtons les casses. Ya tompoko. Misy mametraka fanontaniana ato tsy haiko lafiny teknika moa fa apetrako aminao ihany hoe fangamba moa izy trosa ny JIRAMA ihany ahoana koa ty trosa anakaramana ny mpiasa mpanjakana ozy izy. Mety afaka manazava an'izay ve ianao ozy ty olona ty tsy azoko tsara le hoe anakaramana ny mpiasa mpanjakana. Ny enjeu URNTN raha nanaraka ny kabarin'ny le chef d'équipe an'ny FMI nareo dia hoe tsy voatery igny miankina fanjakana daholo ny développement le fireneny. Ce n'est pas seulement les investissements publics, c'est une zavatra ny analyse. Ny fond le izy amin'izao fotoana zao tia manify kely ny vola miditra amin'ny fanjakana. Rehefa manify kely ny vola miditra amin'ny fanjakana dia mivelona amin'ny fanampiana vanivela ny fanjakana. Rehefa mivelona amin'ny fanampiana vanivela ny fanjakana tena ny karama-panjakana miankina amin'ny famatsim-bola vanivelana. Zay ny tian'ilay olona tao ao. Ka le aide budgétaire eny fanampiana vola kosa ataon'ny malagasy ho an'ny fanjakana anaramana mpiasa mpanjakana. Ny enjeu nefa tsy lazain'ilay olona dia tsotra be.
le mpiasa Madagasikara amin'izao fotoana izao tsara koa ny mampalahatra fa sous-administré ny malagasy. Fa ao anatin'izay dia zaraina le izy hoe napetraky ny bailleurs de fonds taloha ny structure parallèle les organismes rattachés. Organisme rattaché daholo manao ny asa, projet daholo manao ny asa, fanontaniana mbola misy tokony ilana fanjakana ve? C'est six mamaly le olona, six mamaly. Oui, on a besoin d'un État fort. On a besoin d'un système d'administration publique capable et qui sont effectifs. Fa tsy gardien de bureau. Zay rehefa miteny zany hoe nareo le rehetra dia tena tsy menatra. Fonety que des gardiens de bureau. Tonga aminareo dia mipetraka dia manao solitaire. Manimba tena nge. Manina raha tena mba tokony jerevana izay ahafahana miasa dia io satria mandray vola 30 pounds fanjava raika dia mifampialina eo ny projet mandray vola be 6 fois ampikaramam-panjakana na 10 fois 12 fois dia mifampialina eo. Fanjava misy zany dia zay. Fa ahafahan'ny fanjakana mampiditra vola tsy misy. Dia io no lazain'le rangahy amin'ny ao amin'ny FMI satria sisa fanjakana ohatr'izao dia tsy misy capacité tsy mamokatra amin'ny privé. Dia io la teneny la testa be ny tenen'le ministre ny varotra hoe migasy ary mantona dia 98% informel. Etoko sady tsy manan-karatra izy, tsy misy fanampiana ho azy mihitsiny ahafahany mamokatra. Ankoatran'izay ny infrastructure rehetra potika daholo dia anao ve dia mbola isa hoe tokony hamokatra nareo? Oui, on a besoin que ces 98% des Malagasy qui sont dans l'informel puissent produire d'abord et produire en suffisance pour se soutenir. Et se soutenir pour gagner suffisamment de revenus de manière durable et de manière minimum viable pour tout le monde. Ça, il faut taxer non. Ça, dans nos sociétés fières, il faut se ménager des fois. Par ici la monnaie, par ici la monnaie. Et à chaque étape de vos efforts, on vous dit par ici la monnaie, par ici la monnaie. Kanefa ny anao za zao te asa tany Ambovombe ohatrany tena tokosaina topo tsy masiteotra tsy masiteotra topo tsy masiteotra fa maninona na ordinateur sy courant any toerana nisy tsy misy courant mazaka ordinateur dia faly ave. Dia nefany nihetapitako etsy le mpiasa amin'ny projet amin'ny vola saiko za malagasy mandray $6,000 le mois à Madagascar. Moi je ne gagne même pas $600 le mois à Madagascar. Dia zako ny kokoksa kely iry sahirana fa le projet rehetra mahazo vola be. Dia tokony faly ave? Non. Zany rehetrarehetra zany ny manjakazaka be ao Madagasikara dia sika menan-kavy. Mifampitady colonel voa. Zay no mahatonga anay teny foana ry averiko. Raha te hivoatritsika zalahy. Raha te hivoatritsika apetrao ny tokony atao. Azafaly nyity vola madinika. On est tellement les petites sommes, azafaly amin'ny vola madinika. Fa ataovy izy ahafahana tena miasa. Dia azafaly manindritsindry. Zako mandeha dia osy le olona niny ahoana ty zany zako raha tsy mahalala fa le vola nge lasa andresy vazaha rehetra. Dia teritra ny olona menatra olona ianao 16 voitures plaque verte, 20 voitures plaque verte pour faire quoi? Hijery ny kery any Vangaindrano. Pour dire quoi? Bien.
zao firy miliara aussi izy firy million de dollars aussi izy ny UNICEF nilasaka tao anatin'ny ny filets sociaux de sécurité amina milliard 300 millions plus 1 million plus 1 million fa manina mbola misy 1,500,000 personnes no ao anatin'ny fanjari-tsakafo mahery zay dia olona ray hetsy no ao anatin'ny kere de faly ave no sorena be antanina anao de anao ino tsika rien manao promenade maman c'est pas la priorité maintenant ina priorité anareo manao promenade makany ivelany aloha fa amizay mandray nandaminy ity à l'extérieur iny tsaratsara neny zao raha tompo mosy tanina sao de ekonao fitenenana fa mbola manana fanontaniana anankiray matevitevina rehefa aveo aloha isetroka Ie, efa mandeha moa fotoana paster efa adandray sasany mahery de tsy haiko fandaminatsika rehefa aveo hoe toizantsika ihany rehefa aveo sa maliana be manko tsy te hiala eto mihitsy atsika zany amin'ny vahintsika zany tsy maintsy mbola isitohany koa tika tsy maintsy mbola isitohany tsy ho lava toizako be le resaka fa raha zany fomba fijery rehetrarehetra zany de na zany mitodika amin'ny vahoaka malagasy any zay hoe heninareo ny fanazavana be deabe zay mba hialanareo amle hoe na miteny zay androany raha mijoro zay androany tsy fanaratsiana fahatany fa mbola mikatsaka ihany zay hoe manana volonté ve ny mpitondra am'izao hiditra am'izany fanovana sy fanatsarana ny fiainan'ny malagasy zany raha izany raha jerentsika moa resaka ny vahintsika teo iny ny teny hoe ambangovangony hoe tsy misy zany souveraineté politique raha tsy misy zany souveraineté énergétique zany zany ny règle misy am'izao satria raha jereko ny toedrarà misy eran'izao tontolo zao alatsina teneniko amin'ny teny vazaha hoe nous ne vivons plus nous ne vivrons pas dans une crise énergétique à Madagascar mais nous vivons dans une guerre de l'énergie ao anatin'izao tontolo zao tsika moa pays tenentsika hoe riche en potentiel énergétique nefa pauvre en l'électricité mampalahelo na dia hoe mialatsiny paster raha mandray ty fitenenany ty hoe misy discours-n'olona zay moa voatsela tany Abu Dhabi hoe nous avons beaucoup de soleil mety nijery 1 2 3 soleil le razoky de hoe nous avons beaucoup de soleil tsy hay hoe 1 2 3 4 fa inona le politique de l'énergie izay nitondra zao crise natonga anazy tao amin'ny fitondrana zao zay le nandonga za hoe nanao publication de tezitra le olona hoe tsy niomana ny toy hitondra nareo le retsy rehefa tsy niomana nitondra nareo mba mahaiza mieno mahaiza mandray olona tena vonona anariny il suffit d'écouter de discuter de mahita solution tsika rehetrarehetra miaraka fa raha ataonareo hoe am'le be marenina le zavatra miazakazaka fotsiny hoe am'izao situation misy am'izao danger imminent hoe miasa saina ny olona hoe sao de ho Ukraine faharoa Madagasikara de tonga amin'ny filoha mifanorenana amin'ny teny hoe ho tonga ny sinoa anorina usine ny armement fanaovana fitaovam-piadiana am'izao tsika au bord de l'explosion sociale mampatahotra amin'ny situation militaire manjavozavo tsy fantatra
tsy aleo ve se concentrer am'izao olana mianjady amy vahoaka malagasy zao, sa hoe verenako ihany le teo hoe ny vahiny ny mibaiko atsika. Misy point roa tsy tovizako hevitra taminao teo paster, miala fondro, miala saloy fito. Rehefa nanao appel ianao hoe inona moa le ray miantso ny ministra ny fitsarana. Tena miala tsiny a paster. Aleoko tsy le nako zany zalary reto mihitsy zany manana za zany tsy hoe manana olana am'zareo fa ny aiai tsy havanany tena hoe tsy voninareo satria azadino paster nisy vaovao azotsika de hoe ny ministera tsy tinonoka anarany de miaraka amin'ny flou ny institution ray niantso any nanao pression an'le karana amy resaka aferany jirama de te hiditra am'le aferany le contrat jirama zany zareo nisy ady zany tao nefa misy olona koa azadino nanome atsika info marina hoe nisy négociation tany amy Russie hoe tany amy zala le communauté le tonga hoe omena ny zala ohatrany hoe isorinato omena ny zala Russie io efa nisy ororonam-peo enoeny tsika tany hoe manao commande ny tsy haiko milina mosa inona ny commandin zareo tao tsy haiko fa le isany hoe 141 de le 41 tsy ho livre fa de io zay tsy tovizako hevitra hoe aleo kosa tsy antso any zala reto fa mailo tena miala tsiny ka avokanao daholo le bomba ve de ka tena miala tsiny fa tsy misy olona zany tsy azo omeno andraikitra am'zany zavatra zany inona momba tonga andreo azon'olona lalovina raha olona souverainisme manana souveraineté ohatra atsika zao matahotra za sûr et certain matotsy mbola nisy tonga nividy atsika hoe matahotra ihany izy satria fantany le toetra le ady hevitra atsika le fomba fijorytsika efa nisy nanandrana ihany ka fa aleo tsy teneniny fa zay le teneniko hoe misy olona manko tsy mahatanty tsy mahafehy-tena. Misy olona koa le tenentsika teo hoe tsy natao hitondra fa izy ny tonga eo de rehefa eo moa izy de izy mahay ny ataony de aleoko tsy miantso an'iny. Nisy point ray faharoa moa tsetsatsetsat tsy aritra fotsiny satria ny tenanao hoe le fanjakana rehetrarehetra tonga any am'le société nakavola tsy fanjakana satria le vahoaka amiko fanjakana fa tsy le vahoaka nakavola tany am'le société fa ireo mpitondra tsy zarizary tonga teo nakavola ho anazy mitodika amin'ny vahoaka malagasy am'izay izay mijery atsika moa zay tsy mijery atsika mbola maheno ihany satria hoisy web radio tsika de hoe eninareo daholy ny resaka anay teto androany tsy fankahalana olona tompoko fa tena hoe marary ho an'ny firenena marary ho anay de tsy maintsy miteny zay tsy maintsy mijoro ary mbola manentana atsika hoe ajanononareo le mitehaka lava merci zao manao merci daholo fa ho tonga ho ny industrie anao armement iasa basy mosa iasa inona ao a Madagasikara de le danger manodidina an'izany tsisy mieritreritra fa de hoe iza moa ny asa ao gasy izy janiko eo paster sao de lava be ny anafa tsetsatsesa tsy aritra iny misaotra de misy zany taniko ty de aveo mamaly an'izay koa ngamba madame Adèle hoe za moa avy any Fort Dauphin de akaikinay eo Ambovombe Androy fa ela avao no niainako zay fa mbola ao ihany zala AES reo am'ty resaka famatsin-drano ny faritra Androy jaly reo rahalanay reo am'ty hoe kere zao moa izy lasa tsisy miresaka tsony nefa de mbola ao de lasa be saiko tam'le tenenao teo le projet hoe le vola
be dia be mikararana miditra Madagasikara amin'ilay mpamatsy vola sy projet to le projet araka le teninao teo no mahazo famatsiana fa ilay programa sy ilay tetikasa to tsisy fivana nandalo rehefa ilay aloha zany tsy nandalo ambovome andro fa tsy haiko ny afarany eo zay ahoana ny fahitanao an'izy io hoe na zany satria souveranisme andrasantsika hoe sao ve le resaka projet reto mihitsy koa no obstacle anazava mantsy sao anatin'ny zay nisy anava taloha zany ny andraikitra niaraka tamin'ny GTZ sy ny ONU SIDA tamin'ny resaka lutte sida de rehefa mandeha le tetikasa dia notendrena tamin'izay fotoana zay nisy atrikasa natao tamina hôtely lehibe anankiray de nivavaka ifonako amin'Andriamanitra aloha fa vavaka namely ny tifotra hoe Andriamanitra enganeo aho mba ny masonao nomenao anay anao antiatrikasa ty fa tsy ny masonay satria jera le budget de fonctionnement an'ireny projet reny fa nitsangam-bolo tsangam-bolo anao hoe tena moa madaladela teo hoe ambro fotsiny fa ny mbola ampika ao ambro dia manatavy tena satria tena le ny formation atrikasa ty atrikasa ry séminaire ry projet ianao ny teny tamiko nanao fanomanatitsika hoe aiza daholo reo évaluation sy reo efa nisy cimetière na évaluation sy projet mipetraka any tsisy nefa nandanina vola ny prosana tamin'ny banque mondiale anaovana azy donc tsy resaka compétence mihitsy ny olana fa tena problème tsy haiko tsony milazana zany hoe ahoana reto organisme international reto fahitanao azy za tsy miteny hoe tsy ilainareo fa traiza marina ny tena efficacité an'ireo sa ireo mihitsy ny lasa mampahatra antsika dia ny projet tsy mandeha amin'ny laoniny fa ny olona voatendreo sy ny miasa ny mavita trano ny mpiasa hoe matanjaka be ny PRDM ny pernoctema sy sisy ahoana fahitanao an'ireo projet vahiny reo mora sarotra ny fantaniny paster ao anatin'ny asa ataoko zao zany dia mamerina mijery ny fomba fiasan'ny banque mondiale voalohany indrindra zany ny projet dia tsy raikitra raha tsy mandalo ny assemblée nationale zay le hoe nakatavina dia rehefa mandeha anao tsy kilo hoe inona moa zany ny zatra mena le assemblée ho akatoavany dia on leur donne le sommaire du projet jamais les détails kanefa les sommaire de projet tonga dia efa menimena be ny eo amin'ny assemblée nationale azalahy atsanganiko tananareo zao fa mainka asika mila vola ambenareo mitanana mamaky raha tia tsy tay fona paster fa tsoka mostena fa hoe torana ny livre dia me fa tena makarary voalohany indrindra zany na les structures de financement de feno malagasy hoe ahoana ny qu'est-ce de quoi on parle lorsque nous parlons de Official Development Assistance ODA misy an'izay le ODA zay Official Development Assistance ireo famatsim-bola ofisialy miditra atao anatin'ny firenena efa manao manangana zany fampianarana ho an'ny olona rehetrarehetra hoe tandremo sao natao hoe famatsim-bola ho an'ny olona rehetrarehetra ny zava-misy dia bilatéral multilatéral dia milaza daholo fa hoe manome vola fa ny zavatra tsy fantatritsika dia hoe ao anatin'ny famatsim-bola tsy resaka ny FMI aloha dia hoe emprunt souverain zay zany le hoe sovereign lending dia rehefa sovereign lending dia fanjakana ihany fanaraka aminy dia ohatr'izay koa ny banque mondiale fa ny zavatra tsy fantatritsika dia hoe karazana be dia be no anatin'ny banque mondiale io
le banque mondiale là le vola tonga dia mirotsaka ao aminao any amin'ny caisse aide budgétaire dia misy karazana policy tsy haiko le fandikana policy amin'ny teny frantsay fa karazana réglementation mifehan'ny famatsim-bola dia ny zavatra resahana amintsika ireny dia natao hoe IPF Investment Project Financing reny zany le projet fa ao anatin'ireny dia misy zavatra tsy lazaina voalohany indrindra hoe raha grant le izy dia nanomboka tany 2021 dia milaza ny réglementation intérieure an'ny banque mondiale fa 12% vola voaka dia heverin'ny banque mondiale dia avy eo ren'le orinasa sampandraraha iraisam-pirenena ireny dia mbola marka 17%. Zay le azavaiko hoe raha ny fahazahoana zany dia ren'le tonom-bola amin'ny famatsim-bola tsy mitapody subvention 12% vola voaka dia makany amin'ny banque mondiale, ny 17% dia mandeha any amin'ireny organisme ireny dia ny ambiny mbola kanany atao hoe coût de structuration izany hoe le fampandehanan-draharaha iasan'ireo olona ireo dia zay vao mieritreritra izy coût d'opération. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay azo atao anatin'ny charge de structure ny coût d'opération rehetrarehetra fa atreto dia tsy hitanao mazava zany zay rehetrarehetra zay. Tsy vitan'izay ihany anefa dans le cadre na organisation internationale dia misy ny convention momba an'izy ireny dia izy ireny dia ao anatin'ny immunité extended privilege immunity zany hoe manana immunité étendue tsy azoko tiana izy privilège tsy azonao tiana ny données privilège tsy azonao tiana ny olona ao aminy privilège tsy azonao tiana privilège daholo immune daholo tsy azo arahana tsy azo jerevana momba azy zay zany ilain'ny olona fantatra ny dikany rehefa manao contrat aminao aloha izy dia apetrany aminao voalohany zay tsy tokony torianareo fa misy fomba be dia be apetraky ny banque mondiale amin'ny resaka contractine dia lazaiko amin'ny olona milenarana ange io le reto satria misy be dia be karazana be dia be zany ao anatin'ny banque mondiale raha resaka investissement en infrastructure inona ny atao raha resaka investissement amina petit projet bla 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 raha resaka amin'ny investissement amin'ny fianarana fotsiny inona ny atao fa nanakirangeda be tsy fantatry ny olona dia ity ao anatin'ny fomba fiasan'ny banque mondiale dia misy ny lazainy hoe SCB international competitive bidding midikany rehefa manao contrat ny malagasy ka mioritra na seuil ohatra 3 millions na 5 millions de dollars dia pouf amin'ny vahiny zay mahazo an'ilay contrat mandalo international competitive bidding le izy dia dika zany tsy makany aminao mihitsy io zavatra misy satria tsy manana olona kory ireo olona ireo le lazaiko ohatra hoe poto dia ny ampiasa ny jirama sy ny amin'ny asan'ny jirama angena sainy manao amin'ny poto anao ohatra zany ianao mandoha volaniny fa izy mampiasa ny structure anao dia zany hoe dia mba rariny ohatra ihany koa mila ianao mijery lalana dia sous contractant an'ilay olona manao surveillance ny lalana ny laboratoire national de travaux publics ianao mitosy ianao malagasy mitosy fa lasa aloha ianao maka vahiny ampiasa ny olonao dia izy maka ny coût de structure maka ny overhead sy ny tombony rehetrarehetra dia zay vao mameno karaman'ny olonao dia inona manjaka amin'izany ohatran'izay koa ohatra hoe manao tsika ny gazety dia international competitive bidding dia izy no karamaina ARD dia izy nomena vola ny chocolat, chocolat amin'ny ronono ao
Tsirabe dia avy eo ny bovima no mahazo tombony any Redmite any Fort-dauphin, dia avy eo ny izy ny tombony ndraikitra ny cornichon sy ny haricot-vert eto Antananarivo. Zay nataony Kazef satria dia ny IRD frantsay no mitondra an'ilay projet fa tsy gasy nefa le frantsay manarama ny FOFIFA. Tsy mandeha direct amin'ny FOFIFA zany ny famakiam-bola fa mandeha any amin'ny IRD dia izay tian'ny IRD mena ny FIFA manoro ny FOFIFA zay no mandeha. Zany rehetrarehetra zany ilain'ny malagasy ho fantatra. Ny fanazavana zany dia ity. Fa maninona moa zany tsika no anaiky foana zany rehetrarehetra zany. Dia rehefa avoaka koa ilay izy azafady re tompoko, azafady kely, maninona zahay no mitrosa amin'io resaka frais impérissable io mena ny karana kanefa ny raha maka ny projet anankiray ianao ka hoe chaîne de froid ao amin'ny Antsirabe fotsiny natao dia misaka kely Analamanga, Manjakandriana sy ny manodidina dia inona ny zavatra tsy ho vita. Zay nge nanao zaty anak'izao nge nanao vulgarisation any ny produit frais tempéré any Manankarana ny dehibe ilay izy. Maninona zany tsy natao? Maninona zany rehetrarehetra zany rehefa anao anitatra any amin'ny Atsimo any ianao? Maninona ny Redmite fotsiny nataonao fa tsy mety jerevanao mihitsy momba ny Tsivory? Dia izay rehetrarehetra zay dia rehefa mametraka ianao hoe nitrosa indray koa Madagasikara anao ny South Western part of Indian Ocean Fishery. Dia mitrosa vola be ianao fa le investissement ny poste récolte iray manontolo. Poste récolte ahafahanao manao chaîne de froid ny électrification tsy zavatra petraka ao. Dia manontany ianao dia ahoana daholo raha ty projet reto madama dia izy ianao hoe non seulement dans les mécaniques d'approvisionnement et de contracting fa ny fomba fiasa akory ary dia tsy mety mitaksika malagasy. Inona no tokony nitakina hoe zao ary rehefa ohatran'izany ihany dia ataovy ny cartographie amin'ny asanareo. Ame ohatra rehefa niara-niasa tamin'ny vahiny sy ny izahay tendreny vahiny ny tena zay dia anao réhabilitation 70 000 hectares, 53 000 hectares. Tsangam-bola tsangam-bola be hoe eny d'accord tsara be izany ataonareo izany fa zao ary mba angatahako tiany carte au 100 millième apetrao amin'ny carte ity ny localisation any barazinareo, meo ana ny direction amin'ny basiny, dia meo ana daholo ny étendue tondrahan'ilay basy. Dia hitantsika hoe firy mille hectares no iasanareo. De 53 000 hectares tsy nisy même pas 6 000 hectares. Satria ianao zany tompona andraikitra dia niteny ianao zaza aza atsahoany laha ohatran'izany fa apetrahany système de suivi évaluation sur fond de système d'information géographique. Dia amin'izay fotoana izay fambakainareo tsy hiady aminareo fa afaka miteny hoe par conséquent ce projet en vaut la peine. Fa amin'izao fotoana izao io moa mampiady anahy amin'ny onja manao référence amin'ny onja ianao pasteur. Mampiady anahy amin'ny onja ny tiako be le androy. Ao zany ianao tena izy ianao milaina amin'izay Madagasikara zany. Mijery ianao izay zavatra jerevanao zany. Dafatratra. Fa ny zavatra hitanao koa dia be ilay olona. Zavatra fantatrao koa dia hoe PDB anisan'ny olona mahitsy ny tandroy nefa ny tena mahantra. Dia jerevanao daholo hoe aiza daholo ary reto dia fampitaninao tanko teo fa maninona momba n'ity AES ity madama. Dia valiny tsotra be. Raha teo ambolohany dia apetraka foana le hoe rehefa manao évaluation ana projet le olona dia hoe inona ny supply, inona ny demand.
Ny zavatra hita dia tsotra. Le demande kely balika satria éparpillé les populations. Noho izany ny AES ny mety économique indrindra tao anatin'izay situation izay. Manaraka mitady rano amin'ny citerne. Fa rehefa amin'izao fotoana izao fa mitombo ny olona dia manontany tena ianao hoe aiza ny réévaluation ny demande ka tsy terena fotsiny amin'ilay supply le tolotra zany. Zao zany tenen'izy tia ny tolotra 10 millions de dollars napetrako. Zay ny capacité d'absorption anareo. Ka tsy tia halala ny demande. Nareo nefa nareo malagasy tsy mahavita maka amin'ny zava-misy les données fondamentales amin'ny teny hoe ireto ny données fondamentales ho anay en matière de population et de démographie, en matière de disponibilité de ressources, en matière de densité de population et de coût d'investissement. Dia zao ny soahanay. Tsy manao an'izany tsika. Dia ny zava-misy rehefa aveo dia zao ny projet zao ny tianay, zao ny zava-misy dia zao zany nataonareo. Dia eo zany ianao no miteny hoe iza ny diso. Satria ny fanontaniana amin'izao fotoana izao dia lasa hoe famelitsiny daholo hoe nareo ny diso ka, nareo ny diso. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany ny tsika izao. Fa ny anany dia hozy isany hoe mba ahafahana mijery amin'ny maso tsy mitongilana dia ameo daholo ny données. Dia izay no mahatonga na mitsirika tsirairay hoe zao nataon'ireto, zao nataon'ireto, zao nataon'ireto. Dia ny zavatra mampime rehefa anontaniana ny olona miresaka famatsian-drano tsika pasitera. Gaga ianao gaga amin'ny tena hoe ny projet éducation dia misy composante na approvisionnement en eau mifanakaiky amin'ny EPP. Tapitra les projets initiales dia misy ambom-bola 3 millions de dollars équivalent à 12 milliards d'ariary io zany. Dia namoana contrat en approvisionnement en eau. Rehefa anontaniako ny olona hoe reto misy lista na contrat fa avoakako aminareo aloha. Iza nazo ny contrat? Fa betsabetsaka le contrat 400 millions, 200 millions, 300 millions. Dia izy misy malavy momba an'ireto contrat na approvisionnement en eau reto satria lazain'ny olona fa misy forage mandeha amin'ireo tsisy malala. Dia eo zany ianao iza ny diso amin'izay fotoana izay. Ny projet ve sa le malagasy tsy malala, sa le olona gestionnaire de projet ka afaka miteny avy hoe manodikodina vola sy manao kopakisasana, sa hoe le plastika mihitsy ny tsy mazava ka ilazana hoe misy zavatra ohatran'izao no tranga eto misy zao, eto misy zao, eto misy zao, eto misy an'izao. Dia eo tsika menakamo zany no fampijery foany fa amiko le izy za aloha amin'ny mampandalina azy zany tena diso voalohany aloha Banque mondiale. Diso voalohany Banque mondiale satria manana obligation izy sy responsabilité manery azy anaraka ny famatsim-bolana, manery azy ny ampiena ny kolikoly amin'ny famatsim-bolana. Tsy manao izy. Dia io le resaka ny atsimo io zany dia tena nampiakam-bolana zavatra anankiroa ezabe akoatran'izay le niteneninao izay le hoe ahoana io AES io. Nisy fizarana camion citerne teto Antananarivo produire dia hoe ny ampahan'ilay camion citerne alefa any Androy. Dia izy ianao hoe voalohany indrindra aloha zao no tsy mazava tamiko firy ny camion citerne novidiana. Tamin'ireo camion citerne novidiana ireo firy ny nalefa tany Androy. Rehefa nalefa tany Androy izy iza ny tompona andraikitra sa tatana an'ilay camion citerne. Rehefa tany havana any Androy ianao sisany neny le eto Ambovimbe angeny ny anankiroa sisany no hita dia le any amin'ny hafa zany tsy fantatray. Tsy misy tsy misy fanambarana. Iza ny diso. Akoatran'izay
misy zavatra be dehibe nolazaina hoe essayer de voir toutes les alternatives technologiques qui peuvent se mettre en place dans la région. Tamin'izany ny fananoka miteny hoe ny anetiko dia manao ny bionika ny resaka captation de rosée. De lasa nanao revue, nanao relevé hoe misy rosée be eto amin'ity Ambovimbe ity de 10 heures de la nuit jusqu'à 7 heures du matin de tokony zany eritreretanao nanaovana zay captation de rosée zay. Teknika bobaka be ny amin'izany. Maninona tsy atao? Misy olona proposition hoe sao dia tokony apetraka ny resaka désalinisation satria manana bord de la mer à 400 km 500 km de bord de littoral ny andro tsy misy resaka. Napetraka ny resaka mandrare sampona de testa be aloha sahady testa be satria ny antony de zao mianga le projet tsara tarehy be tao anatin'le sary, tsara tarehy be ny descriptif an'le projet, tena andeha le projet de sinon aiza dao le makaiza am'izay fa milay be ahoana momba azy. Nandeha aloha le projet tsy fantatra hoe vita na tsy vita fa teo nelanelany teo de niakatra le izy de 6 millions latsaka de niakatra 50 millions de vazabaza be hoe vous êtes en train de nous faire de la corruption ou quoi? Comment se fait-il qu'un projet d'une valeur de 6 millions de dollars puisse, sans avoir d'explication rationnelle, claire et transparente, ça augmente à 50 millions de dollars? De niverena analyse de niverina 6 millions mahery kely. De nanontany ianao efa réceptionnel izy tamin'ny novembre disy milay be. De pompe anankiray ihany navoaka ny député tonga ny ndroy ny rano. D'accord. Zako ny falibert on veut savoir pour 6 millions de dollars qui sont les localités qui ont reçu effectivement de l'eau et par rapport à ces localités ça fait misy fomba fijery hoe rehefa mitonga eo ny rano de mba afaka konga ny mily manana sarety manana bidon mitona rano tsy le mandeha ary amin'ny lavitra be ary aman-drarey tsy le mandavaka be itsony fa mitona rano zay zany anankiray koa mbola misy zavatra be dehibe ozy izy le olona nanao projet koa nampasany madame ny FAO manao koa ny UNICEF manao ny FAO tsy hitanao hoe aiza reny ny olona mamerina ty amiko nanao famatsinana nanao forage izy sy FAO de zao ny zava-misy eo tsy hainay vidiny fa vao mipetaka telo-volana le forage de tonga de maty. Zay manino tsy rapportenareo aiza le toerana iza nanao ny asa iza nanao financement angoaza misy fantatra arininy donc tout ce qu'on fait à Madagascar c'est dans le flou. On ne connaît pas quel financement, le montant de financement, les responsables qui ont exécuté et les résultats attendus du financement. Zareva velo olona miteny hoe nena tsy zavatra fantatry zany. Zareva velo olona miteny ohatra mampibebenga neny le forage nataony FAO nge tsy manondraka akory asasaka hectare. Zay tsika. Sao raha tompoko lasa de lasa ny fotoantsika manana sosokevitra hoe mbola ho asiantsika tapany faharoa amin'ny manaraka amin'ny fotoana mampety azy makasitraka indrindra ny madame Adèle atsika mitondra éclaircissement ny amin'izany zavatra zavotany zany ozy ny betsileo zay fa raha fehezina angamba zany rehetrarehetra zany de hoe mitodika amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy hoe concertation nationale ve no mahamaika sa consultation ny olona zay manana ny expertise amina ataontsika hoe ohatra hoe tobily anankiray miditra ao anaty garage de mila atao entretien de mila atao expertise de ina ny aretiny
zay ngaban'zao eto zao tsika de fa mahita pahany fa tena marary le fiara Madagasikara ary tsika ihany de fa mahita azy ka dia mino zay fa akalesona ireo zay nahare atsika tam'ty anio ty mankasitraky anao tompoko nanome fotoana lava de lava anay na de fantatra fa be ny andraikitrao sy ladidinao fa de ny ekenao ampitiavana ety androany ty mbola manome toky zay raha sitraka ao hoe mbola ho asitsika teo de satria mbola rehefa sokafana le kapohan'le fiaratsika de mbola be ny zavatra mampatahotra ao sao de laha any am-pandehanana eny misolika de tsy tonga any amin'ny alehan'ny fiara fa misaotra betsaka amin'ny fotoana misaotra betsaka amin'ny vaovao information ny anisan'ny fanambina ngezabe eto zao de ny hoe zay ifanomezantsika tarana moa hoe mila éduquena am'izay le avoka ampahafantarana ny marina sy ny zava-misy marina mba ahafany mitaky ny zoany satria lasa izy tompony zo ndray no miafiafy sy mangatakatiny zay de izy de araky ny tenina zay hoe efa misokatra raha teo ny radio web radio de mbola be ny fiaraha-miasa zay ho tanterahantsika fa tsy haiko hoe misy teny farany apetrakareo mianaka ve alohan'ny fa zareo fa zay niany farany angambany. Ho anangamba zany ny teny farany de hoe manan-karena be Madagasikara, midadasika be ny velaran-taniny sy ny velaran-dranomasiny, ny dikany vitantsika ny manaraka ny zava-misy raha tsy manana fomba fiasantsika. Iray voalohany zay. Faharoa, za zany de manao an'le antsoaviko foana atao hoe mila tambajotra ny olombanina, tambajotra ny olombanina, azady kely, vola madinika ny raisinareo. De ndao ifametanana, de aza mifampijery hoe tsy tiako mositanina fa bokosy be le ry masiaka sy babovaka. Mahasosotra pastera fa mahay mikabary be pastera mahay manao de lasa an'le ry daholo ny kila. Non, aza mijery an'izany intsony fa hoe inona mahararentsika, ahoana no ahafahantsika fanome tolo-tanana. Zay zany ny ambavatra amin'le Malagasy hoe ndao re tompoko, ndao anao tambajotra ny olombanina mifanome tolo-tanana ahafahanavoatra. De makasitraka anareo pastera aloha ianao antsoantsoe de makasitraka namesetra nanovana ianao misaorana be deaibe mosy tany ngamba mamarina azy. Misaotra aloha voalohany vahintsika andreo ny Madamadelina tonga soa ato amin'ny GDLR ary mbola vonona hieno anao eto foana fa za ary tsy vao mainka tsy niteny betsaka androany. Efa voalazanareo teo moa le fisaorana ny rehetrarehetra mpanaraka de nako ambangony vangony fotsiny de hoe misy Madamadelina zay tena tsy mahantra Madagasikara. Tsy mahantra atsika amin'ny angovo, tsy mahantra atsika amin'ny rehetrarehetra fa kosa mahantra atsika amin'ny olona matapa-kevitra, mahantra atsika amin'ny olona manana honnêteté intellectuelle, tsy volonté politique. Tsy ananantsika zany amin'ny taona maromaro mitondra fanjakana. Zay zao araka ny teninao farany teo hoe mila tambazotra. Zay anisany asan'ny GDLR amin'izao fotoana hoe satria be de be ny olona manao commentaire inona ary ny atao, ndao inona ary ny atao, maika azovana zany fomba zany satria efa manao devoir anay zay zao hoe mampahafantatra aloha, mihay betsaka ny vahoaka mahafantatra, mihay betsaka ny olona tonga saina am'izay mba miena zany le olona mpanao merci présidence, le mpitehaka an'le zavatra tsisy dikany, mba miverina tsikelikely zany le toe-tsaina malagasy tany aloha hoe miady ny tsirarana, miady amin'ny fahasahiranana, mila fiainana mandroso. Fa am'izao indrindrandrindra ny tanora lasa mirediredy. Raha mijery anao Facebook, mijery TikTok, zavatra tsy misy dikany mampirediredy ny tanora
de variana any daholo any izy mavita mandany mega fa eto amintsika izy mety tonga de mipasy fotsiny de tsy tiany fa ezaka ihany atsika ampatonga saina ny tanoratsika ary tsy ny tanora ihany fa ny mpiara-mitolona ny zokonjokony ireo mpanenjika seza mba ho tonga saina satria avy am'le aiay tsy havanana ihany pastera hoe teo tsika ny aiay ho 3 taona sa ho 2 taona ohatrany 2 taona de nisy mpanao politika hono ny vory fa hoe mety ho tetezamita ao anatin'ny 3 taona mety hiteny anareo hoe zay koa afaka hiteny hoe ao anatin'ny 3 taona zany raha ny programanay miaraka amin'ny ekipanay mety hoe misy 1 million de jeunes mety ahazo asa zany zany rehefa sambanao propagandiko fa hoe tena mampiasa saina de mampatahotra fa mankasitraka atsika rehetrarehetra lasa tohizana lasa mitohy be le resako de mankasitraka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na ny an-tanàna na aty ivelany mankahery ny namana GDLR rehetrarehetra miala tsiny amin'ny namantsika raisakiditra teo pastera fa sady tsy voapetraka atsika koa fanontaniana ny tao amin'ny WhatsApp fa mialana tsiny fa mbola ho tohizatsika le izy misaotra betsaka ny eritreritra reo hoe hitohizana azy izy sy namantsika io zay spécialiste en économie dia manana ny maizy azy koa ka am'izay fanena tsara ka de misy le farany ngambany amarana koa azy hoe ina ametrahan'le tambazotra n'olombanina efa misy projet ho atao mihitsy anomboana azy faritra anankiray de mbola efa mpitaona eto moa tsika de resakeo dia asehotsika hoe ahoana ny afahana manao an'izay fa dia misaotra atsika rehetra mirary soa daholy soavin'ny alina ho atsika tia amin'ny tany maizina zareo mbola any amin'ny andro atoandro de mahazo totompoko tratra atoandro moa zany fa loatra kely de mirary soa atsika rehetra de misaotra ty tompoko misaotra betsaka misaotra veloma veloma daholy